mitangana mitsangana miazava mijoro. Talohan'ny taona 1770 araky ny fitantaran'ny anabavy Razanatovo izay nifandray tamina tompom-pifoazana nalaza no efa nisy faminaniana sy fahitana roa samihafa ny amin'ny atongavan'ny Révérend Daouda Mivady eto Madagasikara. Ny iray fahitan'ny lehilahy iray tao farimena antsoina hoe Daniel Rakotozandry. Pasteur Daniel Rakotozandry dia zao izy vonalohany pasteur vonalohany farimena izay nifidian'Andriamanitra hitondra ny fiangonana fiarimena io. Ary tena masina fiaino fanahy-masina tokoa io tanàna io. Izy nifidiana ka izao zay misy olona marary rehetra ao tanàna dia makazo na andro na alina makazo foana na iza maka dia lasa foana izy mandeha, lasa foana. Ary nisehon'i Jesosy tamin'izay izy. Ho alaika ianao Rakotozandry izy, taitra be izy fa ahoana no alaina izy. Alaika ianao fa mijaly, aza mbola alaina aho izy. Aza mbola alaina jaly ianao izy fa izaho izy tsy fantatry ny olona. Fa ianao fantatry ny fa ianao izy fantatry ny olona, izaho tsy fantana. Ka noho izany alaika ianao fa mijaly ianao. Fa aza mbola alaina aho izy. Fa nanantanarivo trosa ahako. Izao amin'ny tenin'ny Jesosy. Zaho izy nifantrosanao Antananarivo. Izay aloha ny momba an'iny. Dia nalahy tokoa pasteur Rakotozandry. Lehilahy izay nampiasain'Andriamanitra tamin'ny asa mahagaga maro ka lasa nitady azy avokoa ny olona rehetra mila vahaolana sy fanasitranana. Nisy eo tamin'ny tompo indray andro ka nilaza fa alaiko ianao fa lasa ianao indray no fantatr'olona fa tsy izao. Nangataka tamin'ny tompo ny lehilahy mba omena tombonandro satria mbola manatrosa ara-panahy amin'ny vahoaka an'Antananarivo. Namaly azy ny tompo ka nilaza, aza matahotra fa efa manomana mpivady avy any ampitan-dranomasina hitondra fifoazana eto Madagasikara aho. Ny iray kosa dia fahitan'ny vehivavy iray antsoina hoe Ravolavana Germaine na Nenilava. Tao amin'ny tompom-pifoazana Karamalaza, izy dia nijoro vavolombelona tao amin'ny fiaonam-ben'ny fifoazana tao farimena izay fanao isaky ny 29 Aogositra, ary nilaza fa nisy eo tamiko ny tompo ka naneho sarina mpivady hafa firenena izay hitondra fifoazam-panahy eto Antananarivo. Ravolavana Germaine dia Lotériane izy. Ary any tobony Karamalaza any ny tobony. Fa tsy maintsy miakatra farimena foana izy. Ary indray mandeha joro vavolombelona amin'izay Nenilava tao farimena. Fa nisehon'i Jesosy izy. Izao nisehon'i Jesosy izy. Ary nampisehon'i Jesosy azy ny sarin'olona mivady hafa firenena. Izany hoe vazaha izany izy ireo. Dia pasteur Daouda Mivady. Nasehon'i Jesosy azy ny sarin'izy mivady. Izao ny tena nasehon'i Jesosy azy izy. Sarin'olona mivady ary efa firenena. Ka izy izy no tondra fifoazam-panahy eto Antananarivo. Dia noho izany tanteraka izany le fandritra le tenin'i Jesosy tamin'ny Daniel Rakotozandry. Tanteraka izany le teniny. Tanteraka ireo fahitana ireo fotoana vitsy taty aoriana fa tonga teto Antananarivo tokoa ny mpivady hafa firenena izay nasehon'ny tompo meloa tamin'ireo mpanompon'ny roa samihafa ireo. Ny pasteur Ranevson Prospera izay nandimby an'i Daniel Rakotozandry moa dia anisany naheno mivantana ireo fahitana ireo no sady nanatry maso ihany koa ny fivorim-pifoazana nataon'izy mivady teny Feno Rivo. Rehefa avy nanatanteraka fitoriana filazantsara lehibe tany Uganda ny Révérend Daouda Mivady dia niala sasatra taty Madagasikara ary nivahiny tao amin'ny hôtely Lido Analakely. Tao anatin'izany no nahitan'ireo olona maro mivoivoy teo anjomahana Analakely ka nanetsehany fanahy azy ireo hanao fitoriana filazantsara amin'ny vahoaka malagasy. Nafinaritra mihitsy satria zareo avy ao Kampala, Uganda dia nakaty ary à titre touristique natongavany taty tao amin'ny hôtel Lido ary nakasasatra tao zareo. Nisy fotoana vizaky ny zareo satria tia madama le hitory teny amin'ny nosy dia satria izy mijery karta foana dia hoe andeontsika ho akanyity toerana ity
de Madagasikara io nandeha izy zany a de tonga tao amin'ny hôtel Lido de nahita n'le olona be deaibe tam'izany ny tsenan'Analakely mbola teo amin'ny le ampitan'ny Todobatona Antaninarenina io rehefa nahita le olona be deaibe teo izy hiala sasatra ny tena nieritreretiny a fa rehefa nanihita olona be deaibe indray izy a velona tao anatin'ny fondra hoe hitory ny filazantsara de andao tsika izy a hitory teny aty Madagasikara de nanomboka teo izy a de lasa nanatinatikany amin'ny intérieur. Ny volana May 1970 de nanatanteraka fitoriana filazantsara lehibe tao amin'ny stade de Cheminot izy mivady. Noho ny fahavitsin'ny olona nanampy tamin'ny fizarana fanasana de ny Anabavy Collins no nandatena izara fanasana amin'ny mponina Antananarivo. Andriamanitra mihitsy anefa no nampiely ireny fanasana ireny ka atairana ny ampitondra fanjakana nahita ireo vahoaka maro tonga. Olona tokony ho 5 alina teo eo no nanatrika ny fitoriana filazantsara. Nisy ny vavaka natao amin'ny mpanota ho amin'ny marary. Mpitandrina iray fatadaza tamin'izany no nijoro vavolombelona tamin'ny mpandika tenin'izy mivady fa tao amin'ny fivoriana voalohany nataon'izy mivady ireo ny fotoana voalohany teo amin'ny fiainako mba tena ny vavahako na de mpitandrina azy. Vavaka tao tsenjery sy vakina amin'ny boky fotsiny no fanao hatramin'izay hoy izy. Tao amin'ny intérieur izy a no nangataka ny hoe ahoana ny fomba atao anaovana fitoriana ny tenin'Andriamanitra fa te hitory tenin'Andriamanitra ty izahay de nisy nanoro azy hoe stady zay izy mitady toerana malalaka de tao stade Cheminot teo Antanimena io teo nanomboka ny fanaovany fitoriana tenin'Andriamanitra. Tonga ny olona be deaibe feno be tao amin'ny stade Cheminot de sahirana be ny polisy nikarakara ny fifamoivoizana. Tamin'ny fahatongavan'izy mivady tamin'ny 1961 de nanao fitoriana filazantsara tao amin'ny Cheminot izy tao Antanimena de zay nipetraka teo tao madinika akaiky ny stady io. Tsy nanatrika tao fa ny olona mifanjevo sy mirava reny no ohatrany mitako de ohatrany miresaka midavarangana mijery tamin'izay. Ny olona zay nifandraisany tamin'izany dia nivatana ny voalohany nifandraisany dia manompon'Andriamanitra nde nanatona ny nanatona pasterany protestante izy. Taty mbola tam'izany mbola tsy nisy évangéliste fiangonana évangélika tsy mbola misy hafa katolika sy protestante sy anglikanina sy adventiste ihany teo Madagasikara. Koa dia nanatona ny protestante izy reo de nahazo naiky reo hiara hiasa taminy de reo nandray azy ka zay nahatonga azy nahazo mpandika teny le pasteur Rakotovoa Martin pasteur Anambaravony tseny Paris ary dia izy mivady mihitsy no nandeha niaraka taminy teteny Madagasikara nitory fiazantsara rangahy mandika teny Ramatoa Mitarikira ary dia nahafinaritra mihitsy ny fahitana an'izany. Fa hoatany manahitany Madagasikara masy dia nahita vavolombelona zany rehefa tonga tany izy amin'ny taona 20 izy zany nanomboka nitory teny taona 2000 henonay tsara tamin'izay fotoana zay. 2020 koa sy tonga teny Tamatavy. Zay moa de fiangonan-drazanay tao amin'ny fiangonana protestante nilazana azy protestante tao Nosy Atsinanana de ny pasteur Rajason pasteur anay fiangonan-drazanay io pasteur anay io no nandika teny an'izy mivady teny Fianorivo de nafinaritra anay tokoa satria pasteur anay le izy mbola zaza ihany tamin'izany fotoana izany. Mpamoriniry izy nanao ny hira-pirenena asa nantonony na ny feoany Rakotovoa koa anankiray tao pasteur niara-nandika teny koa. Rivo-baovao teo amin'ny tantaram-pivavahana teto Madagasikara iny andro iny. Ny andro faharoa tokony ho tamin'ny 5:00 raha niomana hamonjy ny fitoriana filazantsara izy mivady no nahazo antsaotaroby avy tamin'ny birao amin'ny polisy milaza fa nofoanana ny fivoriana ary efa mandrava ny olona mpitandro filaminana. Alahelo be no tao am-ponay ho izy mivady raha ny tantara nahita ireo mararomaro nampidiana.
nisy fiara-pitaterana 3 mitondra marary avy any amin'ny 70 kilometatra. Efa ho tokony tamin'ny 7 alina vao vita ny fandravahana ny olona nataon'ny mpitandro filaminana. Nahery vaika nefa ny fitakian'ireo vahoaka ny amin'ny tokony hanohizana amin'ny fivoriana ka voatery ny fandinika iny alina iny ihany ireo manam-pahefana ambony, ary afaka 3 andro taorianan'izay dia nanapa-kevitra amin'ny manam-pahefana fa anomeany izy mivady toerana malalaka dia ny tsenan'omby eny Feno Rivo alakamisy. Feno be ny tao amin'ny stadion'ny Cheminot dia sahirana be ny pôlisy mikarakara ny fifamoivozana. Voatery zany tsy maintsy nafindra izy dia hoe any Feno Rivo any ny toerana malalaka tokony andehanany anaovan'izao fitoriten izao fa tsy ateto amin'ny fatra ampivoan-tanàna be eto. Namerina nanota fanosana indray izy mivady dia nafindra tany Feno Rivo. Zay no natonga azy lasa tany Feno Rivo le fitoreteny. Nefa na dia nakany Feno Rivo azy dia nandeha tany daholo ny olona tena be dia be. Zay misy taxi borosy be dia be tamin'izany le 1000 kilô reny mbola be dia be. Nitondra ny olona nakany Feno Rivo avy aty Antananarivo nakany Feno Rivo ny olona be dia be ny olona, betsaka mifagagana zay nataon'Andriamanitra, betsaka zavatra zay nataon'ny tompo tamin'izany fotoana izany. Ny andro voalohany teny Feno Rivo dia nahatratra tokony 3 alina ny olona tonga, ary ny tombo isan'andro ka tsy azo novinanina intsony ny isa tamin'ny fiafarany. Ny lanitra irery ihany no mahafantatra ny isan'ireo vahoaka maro be izay nafoy ny otany sy ny sampony hoy ny filazan'izy mivady tao amin'ilay boky kely fahagagana sy misiona. Nanakoako ny hira martiora nataon'ireo olona nalkisa, hira mampitomany sy mampibebaka. Nanampy izany koa ny toroteny velona nahatonga ny olona maro nandray fanapahan-kevitra teo no eo andao ny fahotana sy anaran'ny sampy. Marary maro koa ny nandray fanasitranana teo no eo, jambana hiratra, mona ny teny, marary sy ny hetsika ataonany maro toy ny efa maty kanefa sitrana. Ary maro dia maro tokoa no nandray fiovam-piainana mahagaga. Ny elo manerana Antananarivo ny asa mahagaga sy fifoazana nentin'izy mivady. Ny gazety Sa tamin'izany dia namoaka ny zava-nisy teny Feno Rivo ka nilaza fa izy mivady dia mpamakilay amin'ny fifoazana eto Madagasikara na les pionniers du pentecôtisme à Madagascar. Akoatra ny fijoroana vavolombelona teny toerana nataon'ireo marary maro sitrana, dia nisy koa ny namoaka ny fijoroana vavolombelona tamin'ireo gazety samihafa toy ny gazety Say sy ny gazety Avana. Ny antony nahatongavanay tany Feno Rivo ny nandehanana tany dia noho ny tsy fahasalamako, fa za nanana tsy fahasalamana fivitosana tamin'ny tarehako zay napikatona ny masoko mihitsy tsy nahita, ary dia rehefa nandeha tany ara dia nisarona lamba ny lohako, ary dia nitantana ny mamanay anakany nandray bus dia tonga tany. Dia ny ainy ny toriteny na dia mbola tsy dia hay loatra ara na dia mbola tsy dia mazava loatra ny fandraisako azy, fa dia hoe fanasitranana dia rehefa tonga ny vavako any marary dia napetrako tamin'ny tarehako ny tanako. Dia nino aloha fa ho sitrana satria tena nampatahotra be mijery ahy tamin'izany. Dia nody dia nino dia sitrana ny ampitso dia namonjy ny fivoriana teny foana moa isan'andro tamin'izany fotoana izany. Tamin'ny fitoriana filazantsara indrindra tamin'ny vavaka tamin'ny marary, rehefa vita ny vavaka natao an'ny marary dia be da be ny sitrana nyrohatra mijoro vavolombelona tery ambony. Tao anatin'izany ny jamba, ny malemy, indrindra ireo marary ny tuberculose tao amin'ny hôpitaly ny Feno Rivo dia anisan'ny tonga teny dia be da be tokoa ny sitrana. Tena voninahitr'Andriamanitra lehibe zany ny seho tamin'izany. Ary dia anisan'izay nisy zazavavy anankiray izay narano polio dia teo am-pony reniny izy, fa rehefa sitrana izy dia natsipony le tehana ary nitsambikimbikina izy. Dia nisy koa vehivavy 10 taona tsy nahita amin'ny masony nandritry ny 7 na 8 taona. Efa nentina tany amin'ny dokotera araka ny fijoroan'ny vavolombelona, fa tamin'izay fotoan'izay dia nahita izy ary nahiratra amin'ny masony. Dia nisy vehivavy anankiray nitaiza kely teo akaikiko
dia rehefa natao ny vavaka dia nitomany vehivavy io, ary rehefa nitomany izy a dia avy eo kelikely miteny tamin'ny teny tsy fantatra izy. Dia nifindra taty amiko koa le fanahy nilatsaka tao aminy, dia niaraka ny vavaka zahay a, ary niteny koa tamin'ny teny tsy fantatra, niteny zaho tamin'izay fotoan'izay. Taorin'ny fivorim-pifoazana sy fahagagana teny Fenorivo dia ny teto faritra samihafa teto Madagasikara nanaovana fitoriana filazantsara izy mivady, toy ny tany Fianaratsoa, Toliara, Tego, Mahajanga, Ambatondrazaka, Tomasina. Nanamarika hatrany ny fitoriteny nataon'izy mivady ny asa mahagaga maro, mpanota mibebaka, maro sitrana. Mpitandrina maro avy amin'ny fiangonakafa koa no resy lahatra tamin'ny rivo-pifoazana nentin'izy mivady. Fony izy tany Ambatondrazaka dia nandreny feon'ny tompony laza hoe atsaharo ny fivorim-panasitranana amin'ny teto tanàna fa manangana fiangonana araka ny fotom-pampianarako eto amin'ity nosy ity. Napetrak'Andriamanitra tao am-ponay hoy izy ny tena ilain'ity nosy ity dia ny mba hitoriana filazantsara feno, tsy indray mandeha eo amin'ny androm-piainana ao amin'ny vohitra iray ihany, fa mba hisy toerana raikitra izay ahafahampino mitohy mandreny tenin'Andriamanitra madio. Indray andro raha nandeha tamin'iny route des hydrocarbures iny ny fiara nitondra ny anabavy Daoda no vaky pneu teo ampitan'ny Henri Fraise. Nivoaka ny fiara izy ka nitodika ny atsinanana nanandrify amin'ny Manjakaray sy Andravoahangy iny. Niteny tampinoana tamin'ny tompo izy hoe ity no toerana anaovana ny fiangonana sady nanondro itoerana misy ny foibe akorondrano ankehitriny io raha mbola tambary sy tany nanandraminy dadasika io toerana io tamin'izany. Taorian'ny fifadikanana naharitra 1 andro nataon'izy mivady dia nisokatra ny fivoriana nahatsapahana aim-panahy fifoazana tao amin'ny Villa Roque Sainte-Marie kely, izay trano nipetrahan'izy mivady. Rehefa feno 100 ny mpino dia natsangana ara-panjakana ny fiangonana ka nomena anarana Association Cultuelle Pentecôtiste Jesosy Mamonjy. Ny volana Aprily 1770 no nahazoana ny toerana izay misy ny foibe Jesosy Mamonjy akorondrano izay notondroany anabavy Daoda tamin'ny mponoana, ka dia nanomboka avy hatrany ny asa fanotorana ny toerana. Ny tapany maraina dia manara-maso ny fanamboarana fiangonana eny akorondrano ny Révérend Daoda, ary ny tapany hariva kosa manao fotoam-pivavahana ao a Sainte-Marie kely. Ny voalohan'ny volana Jolay 1770 no nivoaka ny taratasy didim-panjakana nakatoa ny fiorenan'ny fiangonana Jesosy Mamonjy. Embolana monja no nanaovan'ny Nga Daoda ny asa fanotorana sy fananganana ny fiangonana voalohany, dia indro tafajoro teo akorondrano ny fiangonana lehibe indrindra taty Afrika izay mahalany olona hatramin'ny 5,000 mipetraka. Afaliana no nidiran'ireo mpino marobe voalohany tao ny volana Septambra 1770. Ny 7 Oktobra 1770 no notokanana ny fiangonana, ary ny 12 Desambra 1770 dia nisy ny batisa voalohany tao amin'ny fiangonana Jesosy Mamonjy foibe akorondrano. Ny fivoriana teto akorondrano hatramin'ny voalohany dia nanomboka eo amin'ny 5 sasany eo ka hatramin'ny 7 teo eo, dia ao anatin'ny toriteny, rehefa mitoriteny mpanompon'Andriamanitra dia mirotsaka ny fanahy masina, efa misy mirondrona vavaka any anatin'ny toriteny, dia nataony ny vavaka dia miasa ny fanahy masina tena vavaka mahery mihitsy, misy miteny amin'ny teny tsy fantatra, dia rehefa nifaranana ny fotoana tamin'ny hira dia tsy mety mitsahatra ilay vavaka fa dia feno ny fanahy masina ny maro tamin'izany fotoana izany, ny tena kokoa raha dia tao anatin'izany, dia tsy mety mirava, dia natao ny hira famaranana ray roa tahaka izany, tsy mety mifarana nefa ilay vavaka, dia mbola alina mbola ao ihany ny olona mivavaka satria tsy mety mitsahatra ilay asan'ny fanahy masina tamin'izany fotoana izany. Izy moa Sœur Daouda no mitendry piano tamin'izany fotoana izany, izy foana no mitendry piano tamin'izany fotoana izany, mahay mitendry piano be mihitsy izy.
izy a tsy tia le rythme rock, tsy ilaina manao rythme rock ao izy za moa tsy de nafantatra ahoana marina moa zany rythme rock zany fa tena no teneny mihitsy tsy mazo manao rythme rock izy atao am-piangonana. De mandrakariva madama rehefa sady miteri-piano izy a de mihira, rehefa hainy le hira zay tarehana de mihira ihany koa izy tamin'izany fotoana. Tsy nijanona ny asa fitoriana filazantsara nataon'ny fiangonana niaraka tamin'izy mivady mpanorona. Ny volana Jolay 1790 no nanomboka ny fanofanana ny evanjelistra izay naparitaka tamin'ny faritra maro samihafa toa ny Tomasina, Ambatolampy, Moramanga, Ambatondrazaka ary vetivety foana dia nihitatra tamin'ny faritra maro ny filazantsara. Ny tena tsaroako aloha dia tany Sabotsina Mena, dia ny toriteny tao tsenany Sabotsina Mena izahay niaraka tamin'ny Sœur Daouda. Sœur Daouda no mitondra tomobile. Zay nahatonga ny voalohany indrindra ny fiangonana Jesosy mamonjy voalohany indrindra nosokafana dia tany Sabotsina Mena satria tany ny toerana nitoriana teny tenentsena voalohany indrindra. Tamin'izy mivady teto no naniraka ny mpitandrina anisan'izay ny vadiko ny rahana naka ny Fianaratsoa, pasteur vadiko sy pasteur Célestin Fianaratsoa, dia Tomasina efa nisy pasteur Daouda no nanao ny fiangonan'ny Tomasina. Raha fitinina ireo foto-kevitra lehibe nijoroan'ny fiangonana araka izay voarakitra tamin'ireo toriteny nataon'ny mpanorona sy ny boky samihafa nosoratany dia nifototra tamin'ireto. Fanotarana ny fiangonana amin'ny alalan'ny fitoriana filazantsara. Ny fiangonana Jesosy mamonjy dia mifototra amin'ny fitaomana mpanota vaovao fa tsy amin'ny fitombon'ny taranaka. Batisan'ny fibebahana manaraka izay voalaza amin'ny Baiboly ho an'ny olon-dehibe efa mibebaka ary batisa atao amin'ny rano be, atao amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanamasina. Famasina mpiainana izay fototra andovanan'ny lanitra izay anisany nahasarotiny ny mpanorona. Ny herin'ny ran'i Jesosy sy ny azo fijaliany izay fomba andresena ny herin'ny devoly. Finoana izay fomba andraisana fahagagana avy amin'Andriamanitra. Ny fifankatiavana sy ny fampiraisana ny fiangonan'Andriamanitra. Dia niroso tamin'ny fisoratana tao batisa zany. Rehefa tonga tao birao tsiraray zay dia nanontaniana rehefa avy nameno le fisy dia izao ny fanontaniana hoe efa nibebaka tsara ve dia mabaly ianao zany. Inona zavatra tsapanao teo amin'ny fiainana, nisy fiovana ve? Inona ny zavatra natao teo aloha namatotra dia efa afaka ve izany? Dia miteny eo izay efa afaka daholo ny fitiavana hirahira n'izao tontolo izao, ny fanarahana n'izao tontolo izao, ny fitiavana ny rendrarendra n'izao tontolo izao. Ary dia tena mahafinaritra tokoa fa hoe tsy verin-dalana anaraka an'i Jesosy hatramin'ny farany dia anaraka an'i Jesosy izay. Dia fanontaniana koa dia hoe mandofa folo-karena. Rehefa tahian'Andriamanitra dia vonona handofa folo-karena dia mamaly hoe eny tompoko. Dia ny tena farany dia hoe tsy hiala amin'ny fiangonana Jesosy mamonjy fa ho ao hatramin'ny farany dia mamaly hoe eny tompoko tsy hiala fa anaraka an'i Jesosy eto amin'ny fiangonana Jesosy mamonjy. Nisy sekolalady zany hoe zay seravoangy zany no tao amin'ny kilasy satria tsy maintsy olona roa, ny ray mandray notiny ny mpianatra sy ny karazany moa ny ray mampianatra. Zany hoe za zany nanampy an'ny seravoangy dia ny formation ny pasteur Daouda boky no mena dia iny no ianaranao arahanao le andininy soratra masina dia misy an'le carte asana inona le lokon'iny, misy ny hoe kitana sy ny karazany asiana kitana dia iny no arahana. Satria izay moa zany ny école biblique voalohany indrindra, zavatra izay notenen'ny Sœur Daouda mandrakariva dia ny hoe ho mahatoky. Dia ilaina mahatoky izy ny amin'ny volan'Andriamanitra. Tamin'izany fotoana izany moa isan-kerinandro
no mandeha ny école biblika miverina latsinainy a any am'le toerana avy any amin'ny toerana zay nitoriana teny a de mandeha indray a ny azo sabotsy de seur Daouda no miverifie zany a le compte zay nandaniana ny volan'Andriamanitra tamin'izany fotoana izany de izy ny contrôle hoe ina nanaovana an'izao, ina nanaovanareo an'ity de sarotiny mihitsy izy a ny amin'ny volan'Andriamanitra. Nandritra ny andro maromaro nanaovana fivorim-pifoazana teny Efenorivo de ireo hira protestanta vitsivitsy no natao toy ny ry Jesosy mbatatana, Jesosy akaizanay, ry Jehovah tomponay olombery izahay. Fa raha vao natomboka zany izy zany a be ny olona nitoritory fo hafa de hafa le hira fiderana ary de anisany tena nampilatsatra maso tokoa le hira fiderana zay natao tamin'izay fotoana izay. Rehefa nisokatra kosa ny fiangonana de nisy ireo hira mpifoazana anglisy izay nasain'ny evangelista Jenkolisa nadikan'ireo tanora teo akaikiny. Taty aoriana de nanatevin-daharana nanao fandikana sy fampifanarahana ny feokira amin'ny version originale ny mpitandrina isan'ny Randre Tsarafara Maurice sy Andriamanga Adolphe. Ny mpitandrina Randre Tsarafara Maurice moa de namorokira ihany koa ary maro tamin'ny hira Jesosy mamonjy no noforoniny. Taty aoriana moa de mbola nitoy tamin'ny famoahana hira Jesosy mamonjy ireo taranaky mpamolavola hira ireo sy ny zanaka Jesosy mamonjy hafa koa zay iandreketan'ny département tamin'ny famoronan-kira ary eo ambany fiahin'ny Braun firaisan'ny mpitandrina. Anisan'ny vokatra nandraisan'ireo zanaka Jesosy mamonjy anjara taty aoriana ny famoronana hira faneva fankalazana ny tonjobily fa 80 taona. Fa taty aoriana taty koa dia nisy hira zay fantatsika tsara zay nadika avy amin'ny atao firahana ny seur Daouda dia zany koa ny hira nampiasain'ny fiangonana Jesosy mamonjy. Tamin'ny ankapobeny a dia ny mpitandrina Andriamanga Adolphe sy ny vadiny a seur Voanga no tonian'ny hira teto amin'ny fiangonana Jesosy mamonjy. Tao koa moa ny tompokla pasteur Randre Tsarafara Jean Maurice. Izy mirahalahy reo no mpamokatra ny hira ny fiangonana Jesosy mamonjy. Tamin'ny ankapobeny ihany koa ny pasteur Andriamanga Adolphe dia nifantoka kokoa tamin'ny alalan'ny fandikanana ny famadiana ny hira teny anglisy navadika ho azo iraina tamin'ny hira teny malagasy. Fa tamin'ny ankapobeny ihany koa ny pasteur mpitandrina tompokla Randre Tsarafara Jean Maurice dia sady namorona hira mihitsiny ihany koa izy. Nahiry vaika ny afim-pifoazana teo amin'ny fiangonana voalohany. Nidina teto amin'ny fiangonana Jesosy mamonjy Akorondrano ny famangin'Andriamanitra. Nisy tamin'ireo ankizy no tsy nahay teniny intsony fa nofehezan'ny fanamasina ny lelany. Saiky isa tapa-bolana no nisy batisa. Rehefa nanolo tena ho amin'ny batisa ny tenanay dia noroso tamin'ny fotoam-bavaka. Volana Desambra 1327 dia nandohalika ny vavaka. Ny fadianina nandritra ny 3 andro izay. Dia nivavaka, nitaraina, manadio fosy fanahy. Rehefa izany dia nadalo ny pasteur Daouda dia efa hitany hoe tena efa mivavaka tsara dia izy hoe atsangano ny tanana ozy. Dia natsangana ny tanana anankiroa zany natsangana. Dia rehefa natsangana ny tanana dia tamin'izay fotoana izay dia tsapany raiso ny fanahy masina. Dia mivadika amin'izay ny fomba fitenenana. Zay zany atao hoe batisa amin'ny fanahy masina araka ny lesona izay nampianariny. Dia nandray hery ny fanahy masina. Feno ny fanahy masina ary dia feno fifaliana. Zavatra anankiray koa dia indray andro dia rehefa nivavaka toy izany ihany dia nisy zay ny hira tamin'ny teny tsy fantatra. Le hira feno fanahy masina izay dia mbola nitoy ihany ny mivavaka.
dia rehefa nitoy ilay vavaka dia avy eo nahazo hiran'ny lanitra izay isanak telo zay fa tsy tadidiko ilay namako anankiroa dia nihiran'ny lanitra ary tena feny fifaliana mihitsy n'izay tamin'izany fotoana izany dia rehefa iroso amin'ny batisa amin'izay dia ozy izy pasteur Daouda hoe reto tanora ireto izy dia efa vita batisa ny fanahy masina alohan'ny anatsifohana azy ao anatin'ny rano be izay anaovana batisa ny rano azy rehefa niditra tao amin'ny batistera ny tenako dia tsy misy tsaroko tsony na ilay fanontaniana raheniko fa tsy hay namaly tamin'ny teny gasy dia zay no atao hoe vita batisa ny fanahy masina ary dia feny fifaliana dia tsy miverina mihitsy ny fiteny fa hoe hianatra izany dia tsy afaka mianatra tsy mianatra fa satria mbola tsy miverina ilay fitenenana fa dia mitoetra tao an-trano dia nagataka tamin'ny toepe tompo ampio an-trano ao anatin'ny fonay izany anoezana voninahitra ny anaranao dia rehefa mijanona izay hoy sy pasteur Daouda izay nareo vao mandeha mianatra izay izany batisa ny fanahy masina ary tena mihery tokoa feny fiadanana sy fifaliana tena nafoy tanteraka n'izao tontolo izao za dia ny sampony foko dia hirahira n'izao tontolo izao ary za moa tia mihira dia ngeza be mihitsy ny cahier de chantko feno hira ny Brigitte Bardot Dalida hira rehetrarehetra rehefa nanolo tena ho an'i Jesosy dia midorana izany cahier de chant izany ary dia najary ny hira ny firana masina sisa no hira ny irainay zava-dehibe izany asa nataon'ny tompo izany ary tsy haiko adonona mihitsy amin'ny fiainako rehetra ny fanaovan'Andriamanitra tompoka seny fanoloran-tena talohan'ny batisa ny drano dia raina Jesosy. Alleluia. Nisy ny tsy faly tamin'ny firoborobonin'ny afim-pifoazana ka nitady tetika izy ireo aminona izany afo izany. Nanomboka tokoa ny ady mahamaino sedran'ny fiangonana. Ny 5 Marsa 1770 mantsy dia andro manjombona ho an'ny fiangonana satria nomeny ny fanjakana 7 ora izy mivady mba hialana eto amin'ny faritry Madagasikara. Nisy atokony olombitsy namorona fiampangana tsy marina ka nolazaina fa manondrana rem-pirenena sy manafatra fitaovam-piadiana tsokosoko izy mivady. Tao anatin'ny fahamehana sy ny firotorotona no nanerena azy ireo hiala teto tanindrazana. Milohan'ny nialany teto nefa dia nanokana ireo mpitandrina 7 mirahalahy. Voalohany izy dia ny rahalahy isany Raseta, Randre Tsarafara Jean Maurice, Rakotiniray Célestin, Andremanga Adolphe, Andriana Valomanampy tsy alaina Jean de Dieu, Razafiny manana Nestor, Rabe mananjara Prosper, Rabe mananjara Eugène, Randrena Solo Dona Albert. Ary taorin'izany dia nametra tanana ihany koa tamin'ny Anabavy Raharsovoangy izy. Rehefa fantatra fa tsy maintsy hiala teto Madagasikara frère Daouda mivady dia nametra tanana tamin'ny mpitandrina 7 mirahalahy izy izay andraikitra ny asa teto Madagasikara. Ny teny mantsy frère Daouda mivady fa tsy maintsy asiana mpiandraikitra ny asa eto Madagasikara. Ary tamin'io fotoana io no nanaovana ny fanokanana an'izy 7 mirahalahy ireo. Tamin'io fotoana io ihany koa no nametran'izy mivady tanana tamiko mba andraisako andraikitra ny amin'ny fivoriam-bevavy sy ny tanora ary ny sekoly alahady. Nametra tanana zany zareo mivavahana dia izay ny fanosorana. Dia fa taty aoriana moa vao nomena ny certificat, fa taty aoriana vao natao dia izay vao nizaraina samy nanana efa taty aoriana efa izay ilay izy. Ohatrany hoe maikamaika satria efa tonga daholo ny mpandroaka.
Ankoatr'izay dia nametraka ny fiangonana tamin'ireo conseil d'administration izy mivady mpanorona dia amindrematoa isany Razafindray-be Robert, Ramalanjaona, Rakotofiringa, Randrena Solo, Razana Jaune, Raseta, Randria Tsarafara Maurice, André Mangadolphe, Randria Naontso Samuel ary Andria Navalo Manampy. Dia ny Pasika efa akaiky mihitsy dia Pasika ranomaso zany ny Pasika tamin'izany fotoana izany. Ny azo ankeny ahy izy mivady taoriany nandroahana azy ny ala teto ary nisy misionera vitsivitsy ny fandimbona alefa n'izy mivady mba ampaherin'ny fiangonana toa Andry Jeter, Silva, Dodge ary Fox. Nisy tamin'ireo misionera ireo no saika hanodana ny fiangonana ao amin'ny anaram-piangonana hafa. Ny ady mafy tazona ny fiangonana nefa ireo mpitandrina. Talohan'ny fikatonana dia nandefa misionera izy mba tsy ho irery sy alahelo le mpilina kivikivy. Nahatonga ny frère Daouda, frère Dodsueta niaraka tamin'ny frère Daouda dia zao izy mivady dia nitoroteny tany Afrika dia efa niaraka tamindreo dia zay nahatonga anazy nanana fifandraisana dia mora taminy ny antso an'ireo hitoroteny satria Dodsueta efa manana ny asany tany amin'ny tany Afrika dia toroteny fotsiny fa i Fox no nanana eritreritra Jetera mantsy Jetera nanana eritreritra satria tany amin'ny Assemblée de Dieu dia nanana eritreritra hoe ho ampidiry ny Assemblée de Dieu ny fiangonana ny misy taonina koa dia ireo salany hoe mba hahatonga ny fiangonana hoe ho apetrapetrany zany hoe tokony isy mikarakara ty fiangonana ty fa tsy hajanona fotsiny amin'izao fa hoe araka ny fiheverana zany hoe mbola tanora loatra reto mpianatra reto dia andao ampidirina amin'ny Assemblée de Dieu. Dia nanotra tany amin'ny frère Daouda zay hoe Jetera neka sahala milaza an'izany zavatra any satria nama madama be Jetera niaraka sekoly bibika taminy dia teo no nitenena frère Daouda mijanona ho indépendance izy ny fiangonana Jesosy mamonjy fa tsy miaraka amin'ny naiza. Jetera nandefa ny Fox mivady hoe reo Fox mivady reo zany mitondra ny fiangonana. Dia nisy fotoam-bavaka raha tao amin'ny efitra lamba ny lehilahy tamin'izay dia tao izy mivady. Nisy fotoam-bavaka tao asa fifadiakanina na vavaka dia tao izy mivady dia toatra ny raha tsy diso fa nisy taratasy netiny ambavaka mihitsy entiny ambavaka. Kanjo moa dia tsy navelana izy mivady hoe tsy naniraka an'ireo faretsy reteo aloha nanomana hoe izy ary zany no pasteur apetraka ao dia izy mivady Fox mivady tonga teto mihitsy izy. Frère Daouda dia ny fanoratra mandrakariva taminay ary ny teny satria nisy foana ny taratasy nalefa ny frère Daouda famparezana ho anay sy ny fiangonana dia nyteneny hoe tsy miditra Assemblée de Dieu zany ianareo fa mijanona ho fiangonana Jesosy mamonjy maleo tena. Dia tsy nisy tsony zany missionnaire avy amin'ny Assemblée de Dieu tonga tao amin'ny fiangonana Jesosy mamonjy taorinana Kristy tety Madagasikara tena mbola nandeha nitoroteny izy toerana maro samihafa fa tsy nijanona tao anatin'ny fony mihitsy le hoe hitorotena tsy nijanona mihitsy fa hitoroteny foana. Niteraka korotana izany zavatra izany ka niafara tamin'ny fikatonan'ny fiangonana izay efa tanjon'ireo nitady hanodina ny fiangonana ao amin'ny anaram-piangonana hafa raha teo. Nandritra ny fikatonana dia nisy fivoriana ny sokatra manodidina toy ny teny Akazomanga, Antanimbary, Manjakaray, Akady Fotsy, Itaosy, Anosipatrana. Tao Akady Fotsy zay no mipetraka aloha tamin'izany fotoana izany. Rehefa nikatona fiangonana dia tao Akady Fotsy zay nipetraka. Dia tonga daholo ireo mpitoroteny ireo isaky ny alahady maraina maka ny toerana izay andehanana hitoriana teny satria ireo fivorian'ireo mila mpitoroteny be dia be. Nisy fivoriana ny sokatra teto Antananarivo ary 5 amby 30
no isan'izy ireny. Zany a de ny tahiry ny fiainam-panahiny mpino ary isaorana ny tompo any amin'izany zavatra izany. Reo mpitandrina teto Antananarivo sy ny mpitoro-teny dia nivezivezy a tamin'ireny fivoriana ireny a ary isaorana ny tompo a fa nahafinaritra ny asan'ny tompo a tamin'izany fotoana izany. Tamin'ny fikatoanan'ny fiangonana moa dia raha ny tenako dia tsy niala sy ny olona maro koa tsy niala fa Jesosy mamonjy foana fa namonjy ny fivoriana izay nisokafa ny mpino tao amin'ny tokantranony. Dia ireo fivoriana ireo dia natrehako daholo ohatra hoe tao Maintso Ririnina tao amin'ny tranon'ny Rasebona Katy Fotsy dia tao nisy fivoriana tao a nanatrika tao ny tenako. Tany Ambodiafotsy tany amin'ny tranon'ny Ra Félix Ifanodimandry moa dia tany ny tenako nanenjika tany Sapotsinamea dia tany ny tenako namonjy tany. Tao Antaninandro koa tao amin'ny tranon'ny Ranorosoa Sérafine dia namonjy fivoriana teo Antaninandro koa ny tenako dia tao amin'ny Cité Ampiafiloha. Ao Katy Fotsy tao zahay no nipetraka. Tranon'ny Sœur Ravololona io izay nomeny a hipetrahan'ny mpitandrina Maimaimpoana dia amin'izao fotoana izao a misaotra an' Jesosy fa notahian'Andriamanitra io raha vavy io a ary dia lasa trano ngeza be izy amin'izao fotoana izao. Misy 3 étages ngambany izy io. Nitahian'Andriamanitra izy. Zay mahafoy eo an'Andriamanitra dia marina lazain'ny ten'Andriamanitra valian'Andriamanitra avy zato eny. Rehefa nikatona ny fiangonana dia tena nivelona tamin'ny mpinoana tokoa izahay fa Andriamanitra no nanendry ny mpino dia tonga ka nitondra fanomezana, sakafo, fanampiana anay tamin'izany fotoana izany. Dia nenjen'ny pôlisy a ny fivoriana izay natao tamin'ireny toerana ireny. Dia voatery a nandeha toerana lavitra ankoatran'Antananarivo tamin'izany fotoana izany. Dia nisy a nandeha tany Sadabe, tany Sabotsinamena, fa any tany Sabotsinamena, ambavohitra Sabotsinamena ary lavidavitra n'izany akory aza no nandehanana. Dia tamin'ireny a no nitehirizana ny fiainam-panahiny olona tsirairay avy a. Dia nanara-maso ny pôlisy a ary nijereny ny tokantrano izay nanaovana fivoriana dia niraisy ny anarana ny olona tamin'izany fotoana izany a sy ny tompontrano a izay nanaovana fivoriana. Nefa tsy nahasakana ny olona, tsy tonga hivavaka akory izany. Dia nisy mihitsy reo evangelista moa izay nentina tany amin'ny pôlisy a dia norahonana mihitsy hoe tsy mahazo manao fivoriana ianareo. Kanefa ny olona moa dia tsy nanaika fa nitoy ny vavaka ihany. Ary voatery tamin'izany fotoana izany a dia lasa nandeha lavitra ny fivoriana izay natao, lavidavitra n'Antananarivo dia izany nampiely a ny fitoriana ny ten'Andriamanitra tany ambanivohitra Antananarivo nanjary nitatra nakany amin'ny toerana lehibehibe tany ambadika tany zany. Saika tamin'ny 1968 avokoa Isivy Miralany nanambady satria araka lazain'ny frère Daouda hoe tsy dia mihaino anareo loatra ny olona raha tsy manambady ianareo. Ary tany Antsirabe no nanaovana ny akamaroany fanambadian'ny ireo mpitandrina ireo. Ny antony dia noho ny tenin'ny pasteur Daouda hoe tokony manambady daholo nareo mba tsy hisian'ny zavatra hafa miseho hoe na fanendrikendrehana na zavatra mety hiseho dia nasainy nanambady dia izay no nahatonga ny nanambady. Nivadika raha teo amin'ny 20 taona nanambady, za raika amin'ny 20 taona nanambady tamin'izany fotoana izany. Fa tamin'ny fanosorana ireo mbola tanora daholo, mbola tsisy nanambady. Ny vadin'izy ireo dia saika tanora teto amin'ny fiangonana nanao ny asan'Andriamanitra, tia ny asan'i Jesosy dia nisy ny evangelista dia nisy mpampianatra sekoly ary tanora teto amin'ny fiangonana avokoa izy rehetra. Ho fitadiavam-baolana vonjomaika noho ny fikatoanam-piangonana dia nifanaraka tamin'ny mpanorona ireo mpitandrina fa anokatra ny fiangonana Emmanuel
izay nanofanatrano teo ambody vonikely Amboamanarina. Nisy tokoa ny fisokafan'ilay fiangonana Emmanuel ambody vonikely efa mba nanatrika tao ihany ny antony nananganana azy ny fahalalako azy dia ny tsy hitondrana ny anarana hoe Jesosy mamonjy aloha satria mbola mafapana ny raharaha tamin'izany fotoana izany. Mbola nitohy hatrany ihany ny fakorontanana dia voatery tsy maintsy nanangana n'izay association culturelle Emmanuel zay ny fiangonana zany mba hiarovana ny fotom-pampianarana mba tsy ho foana. Dia ny tsaroko dia ny tao anatin'ny membre tamin'izany vitsivitsy ihany ny tsaroko fa ny président n'izy io raha ny fahatadiavako dia frère John Manana zay zany no nitarika tao. Nisy membre maromaro moa zareo ny membre ny conseil d'administration tao fa ny anotadidiko dia zay. Dia ny nitondra ny fiangonana teny ny anankiray zay tsaroko dia frère Jean-Sois. Nanamafy ny fifankatiavana tao ampiny ny fivorian'ny fandimbiasana isa-tokantrano ary natao filamatra ny tenin'ireo Koraita. Zany rehetra zany no manjoanay fa tsy miemotra ny dianay. Tamin'ny fikatoanam-piangonana koa tsy dia hoe namonjy an'ilay cellule de prière ihany zahay fa namonjy an'ireo nilazaiko ireo fa tanora maromaro zay mandeha mitory ny filazantsara, mandeha andro alahady ohatra anankiray tery amin'ny misy ny fiangonany pasteur Samson teny dia le misy an'ilay fanimpotsampy eo ambany ao ambanin'ilay tendrombohitra toriteny Ambohidratrimo dia mitory teny zay tanora maromaro, tanora zazavavy mandeha taxi be, mandeha taxi brosy dia mitory teny ny rehetrarehetra eny zay. Dia nisy tokoa ny fifankatiavana dia ny tanora dia anaty taxi be moa dia taxi be miaraka amin'ny olona voyageur dia mihira tokoa dia misy aza mitory teny tamin'izany. Dia nitory teny niteteny io rehetrarehetra io dia nanao programme zany hoe andeontsika hitory teny amin'ny fotoana ohatr'izao ary dia ohatr'izay ny zavatra natao. Maro ny vokatra ara-panahy. Nisy tanora maro sy olon-dehibe maro nentina tamin'ny fiara spesiala mba ho atao batisa ny Moramanga mihitsy aza nandritra ny fikatoanany fiangonana. Ny batisa koa tany Moramanga dia mpino maro moa no nandeha tamin'ny fiara nampino tao atao madinika nakany Moramanga fa nisy batisa tany. Dia ny Morondrano ny alamaraina tamin'ny 5 sasany teo hoany tamin'ilay fiara dia niverina ny ariva. Pasteur Eugène sy pasteur Célestin nanao batisa ary nisy ny fanasan'ny tompo tamin'izany. Mahajanga indray fa tamin'ny fikatoanan'ny fiangonana pasteur Prospera namaky ilay tany. Dia nisy moa fotoana dia tao mitokantrano anankiray tao amin'ny cité no natao ny fivorena dia niteraka ny zanany izy dia izay ny solotena teraka ny zanany taty Antananarivo Seraklera dia izay no nandimby ny asa tao aloha volana vitsivitsy. Noho ny fikatoanan'ny fiangonana tany Moramanga araka ny voalaza teo zany tany no nanaovana batisanay satria nikatona ny fiangonana dia ny mpino moa dia nitombo ihany zany nisan'ny mpino fa tsy hoe rehefa nikatona ny fiangonana dia niatona teo koa ny asa na hoe maty ny asa fa dia mbola nitohy hatrany ny fandrosoan'ny fiangonana. Nisy ny fivoriana fitadiavam-baolana nampanaovy ministera tao amin'ny trampokon'olona Isotry ho fananganana rafim-pitantanana vaovao. Ngarabelaza dia nataon'Andriamanitra ny eritreritra ny amin'ny fiangonana Jesosy mamonjy ary nyteny taminay mihitsy izy nanao hoe tsy tafandrimandry mihitsy ny amin'io fiangonana io. Dia nampiantso ny mpitandrina izy tamin'izany fotoana izany izay teto Antananarivo dia niona taminy tao amin'ny ministèren'ny intérieur tany Tsimbazaza tamin'izany fotoana izany. Ny teny Ngarabelazy io nanao hoe katolika aho fa tena tsy tafandrimandry ny amin'ity fiangonana Jesosy mamonjy ity. Dia zany ny antony nampiantsony ny mpitandrina tany amin'ny intérieur. Dia ny teny Ngarabelaza ny amin'ny hoe ahoana ozy izy ny fomba
zay azahoana ny mpiangona rehetra anao anaovana fifidianana vaovao a mba hisiny filan-kevim-pitondrana vaovao hitondra ny Jesosy mamonjy. Ny nahazahoana nanao fivoriana nampiantsoana ny mpiangona vita batisa rehetra nanerana Madagasikara dia satria io boky misy ny lisitra ny vita batisa io a de tany amiko zaho seur Avoanga mitazona an'io boky io ary avy amin'ny alalan'izay a no nanana marinana ny olona zay a vita batisa nanatrika ny fivoriana de naseho tamin'izany fotoana zany hoe izay ireo a de voasoratra ato anatin'ny boky zay nataon'ny seur Daouda nanomboka nanao an'izany boky zany de zay ireo a zay nampianatsoana eto a de anisan'ny voasoratra tao a ny anaranay de nitondroko moa tamin'izany hoe ny anarany nga Robert oza de ty ho ny anarany anisan'ny vita batisa voalohany indrindra tamin'ny fiangonana Jesosy mamonjy izy de niaino tsara anay mihitsy a nga le nga Rabelaza zay ministre ny secrétaire ny ministre Resampa tamin'izany fotoana izany de niteny nga Robert rehefa niteny izy zay tsy afaka ino an'io hoe marina daolona ao anatin'io de niteny aho tamin'izay fotoana izay azafady tompoko ao anatin'ity boky ty a ny anaran'ireo olondreo de natondroko nga Rabelaza izy ny anaranga rangahy io a itikatra de ny anaran'ireo ato anatin'ity daholo a ny olona zay vita batisa rehetra de nino an'izany a nga Rabelaza fa nga Robert kosa de tsy faly ary de sanakorotana mihitsy izy a de hoy nga Rabelaza tamin'izay zaho ozy izy a katolika kanefa aloha de tena ato anatin'ny foko ny ikarakara momba n'ity fiangonana ity fa rehefa tsy azo alaminareo a de hofanako izy izy ny amin'ity fiangonana ity vita moa zay a de avy eo a nalefa ny daholo zay rehetra hoe de ajanona treo zany ozy izy a fa de lasa am'izay nareo rehetra rehefa avy nivory tao amin'ny intérieur izahay de nidina tamin'ny totohatra de ny évangéliste somary mbola niadakadagna ny fandehany de hitany nga Rabelaza fa nalahelo a reo évangéliste ireo tamin'izany fotoana izany de nijery azy ireo izy a de nampiantso azy taorinan'izay ary nahalala zany izy a fa ireto olona ireto a no tena malahelo a ny amin'ity fiangonana mihidy ity fa nga Robert kosa avy hatrany de lasa nandeha tateoriana de nampiantso nga Rabelaza satria niteny izy hoe tsy tafandrimandry mihitsy aho de nampiantso izy ka nilaza fa tokony ho tanterahana ny amin'ny fanaovana conseil d'administration vaovao io natao ny fivoriana tao amin'ny trampokon'olona isotro tamin'izany fotoana zany ny antsoina nanao filazana navoaka tamin'ny gazety izay a raha tsy diso a ny antsoina ny mpino rehetra vita batisa tamin'ny fiangonana Jesosy mamonjy a eran'ny Madagasikara de tamin'izay fotoana izay no nananganana conseil d'administration vaovao a zay a nitondra ny fiangonana nanomboka hatreo indray rehefa natao a ny fifidianana de lany tamin'izany fotoana izany a pasteur Raseta de anisany tao anatin'ny rehetra le conseil d'administration a de saika mpitandrana avokoa fa mba nasiana ihany koa olona mpinotsotra zay niaraka tamin'izany fotoana izany tao anatin'ny conseil d'administration vaovao voafidy io namaly ny vavaky mipino ny tompo efatra taona taty aoriana ka nekeny ny fanjakana ny fanokafana ny fiangonana
tamin'ny 5 janoary 1 ary filoha synodaly tamin'izany ny mpitandrina raseta, filoha lefitra kosa ny mpitandrina andriana valomanampy tsy alaina Jean de Dieu. Nisy ny fanokafana ara-panjakana natao ka ny ministry ny atitany Barthélemy no nanolotra ny fanalahidan'ny fiangonana tamin'ny pasteur raseta izay filoha synodaly tamin'izany. Ranomasom-pifaliana ny amin'ny mpino niditra ny fiangonana, azony rofina tamin'ny tanana mivovoka teny amin'ny tablio ny filazan'ny sasany, kanefa nivadika ho fandreseny izany. Dia nisokatra ny fiangonana, dia naseho tao am-piangonana ireo conseil d'administration vaovao. Tamin'izany nidy efa taona sy 2 volana ny fiangonana, fa rehefa nisokatra ny fiangonana dia tonga ny olona rehetra avy hatrany dia niditra tao am-piangonana, feno vovoka tao am-piangonana, fa samy natsiaro ny toerana izay mipetrahany avokoa ny mpino tsiraray avy tamin'izany hoe za tetsy mipetraka za tonga zay tonga rehetra avy hatrany dia tonga dia nandoalika nivavaka daholo. Ranomasom-pifaliana tamin'izany fotoana izany, samy natsiaro ny toerana nisy azy daholo. Tao ny sasany nahita ny baiboly hoe mbola tao ilay baiboly, dia nahita ny baiboly, nandray ny baiboly, dia faly feno fifaliana tahaka izany ny mpino tamin'izany fotoana izany. Dia misy fanadiovana be tao am-piangonana ary tena hoe ranomasom-pifaliana nameny mpino tsiraray avy tamin'izany fotoana izany. Nitoy indray ny afim-pivoazana, pasteur raseta no filoha synodaly ny andraikitra amin'ny foibe Akorondrano, lehilahy tsotra nefa entitra, izay no amaritana ny toetra ny raha atao indray milaza. Teraka tamin'ny volana marsa 7 nipetraka tany Ambomiadana Tanatanana, vita batisa tamin'ny 12 avril 427. Sekoly biblika anisan'ny akaiky ny Sœur Daouda, mpitandrina iray tamin'ireo sivilany nosorana voalohany. Ny tety faritra maro teo amin'ny asa fanompoana toy ny Antananarivo, Mahajanga, Tomasina, Moramanga, Ambatondrazaka. Nampiasain'Andriamanitra tamin'ny fanetretenana ananany sy ny fitiavam-bavaka tao aminy. Nanompo mpino tokoa ka na dia eo am-pisakafoanana aza no misy miantso dia avelany ny sakafo ny araky ny filazany zanany. Tsy nataony ambanin-javatra koa ny fampianarana ny sekoly biblika, ary maro tamin'ireo mpianany no tsy mahafoy azy na dia entitra aza ny fitaizany. Anisan'ny nanamarika azy ny toriteny momba ny fahamasinana sy ny fibebahana ary ny fanoherana ny fahotana. Toriteny mampitomany, mampangovotra amin'ny mpanota ka mampibebaka azy, zany no norenesin'ny mpino isam-pivoriana, ary betsaka no vao mahatazana fotsiny fiangonana Akorondrano amin'iny fidinana venetamy mena iny dia rotsad-dranomaso sahady. Na dia tsy teo aza ireo ray aman-dreny mpanorina nefa dia tsy nitsahatra ny fifandraisana sy ny fakakevitra tamin'izy ireo. Isaorana ny tompo fa nandroso hatrany ny asa, na dia teo aza izany fahabangana izany. Maro ireo fiangonana nosokafana sy trano fiangonana naorina, nisy hatramin'ny 300 teo ny isan'ny fiangonana voasokatra nandritra izany vanim-potoana tsy nahateo mpanorina izany. Dia rehefa nisokatra moa fiangonana efa samy tany amin'ny postana azy avy, dia ny fanaraka tsara ny mpitandrina, dia mibaiko avy any amin'ny pasteur Daouda Mivady moa no niraisina tamin'ny affectation isan-karazany. Dia tsy misy zany manohitra zany, tsy misy zany hoe za tsy hiala, fa dia miala, tsotra ny amin'izao fotoana izao tsy misy an'izany mihitsy, fa dia miala rehefa nandeha. Dia dadanay ara tamin'izany tsy pilo, dia ohatrany nanatona ny pasteur rehetra, nahoana ny zanako nalefa ny Tomasina, miditriditra amin'ilay zavatra tsy tokony hidirana izy. Dia nefany tsy izy mihitsy no mandidy an'izany fa fankataovana an'ilay mpanompon'Andriamanitra, dia nandeha arak'izay ny fiainanay tamin'izany. Dia mpitandrina samy tany amin'ny toerana misy azy avy, dia manaiky izay baiko hoe mifindraria ianao dia ohatrohatran'izay ny zavatra ny ainana. Dia ny tena moa rehefa tany amin'ny toerana misy ny tena, dia ny anjaran'ny tena nanao ny evangelisation nanitatra trano. Na tany Fianaratsoa ohatra dia nanokatra ny tany farafangana, ohatrohatran'izany
noho ny filazany tsara tao larobivoiposy sy ny karazany samy niasa tany amin'ny toerana zay nametrahan'ny tompo azy daholo zany de ohatran'izay ny anjarany tena fa tamin'ny andronay zany a dia ny fankatoavana ny frera Daoda ny tena zava-dehibe tao Antsirabe zany zay a dia nalefa ho affectena ny Tomasy dia tao Tomasy zay eo amin'ny 5 taona eo dia tao indray zay nazo baiko hoe mifindra ny fianaratsoa nareo dia mifindra fianaratsoa eo amin'ny 5 taona na 4 taona dia avy eo miverina any Tomasy 5 taona na 4 taona ihany baiko avy aminy ny alana dia avy eo a baiko avy amin'indray hoe maketo Korondrano dia teto Korondrano zay eo amin'ny 5 taona na 4 taona teo ihany 5 taona angamizay ny teto dia baiko avy aminy hoe makany Ambositra dia tany Ambositra zay dia tao moa ny farany dia 2001 ny vadiko maty dia rehefa maty izy a dia za nangataka poste hoe mipetraka fotsiny avy dia nangataka poste tany Fianarova satria iny no kaikaiky anay dia tao Ambatombaravavy any tondra fiangonana niaraka tamin'ny sœur Marguerite efa nodimandro moa izy dia 3 taona teo eo any tany 4 taona dia nisy ny affectation tonga ny mpisolo-toerana dia tsy maintsy niandro zay miravavy dia avy eo a ohatra hoe rehefa affecté teto zay dia nianatra tamin'ny pasteur Célestin, pasteur Eugène sy pasteur Adolphe nianatra ireo école biblique ireo dia tamin'ny andronay no niparitaka ireo école biblique ireo ny avy an'ny fianaratsoa lasany dia samy ohatr'izay dia tamin'izany tsy nisy fampanantenana hoe fivelomana na hoe tak'izany tsy nisy dia tsy misy fampanantenana poste na hoe fiatohana tsy nisy fa dia hoe aiza ry izy no andeha dia nivavaka ry zareo dia hoe hoany Andramasina zay Andramasina dia tany Andramasina tsisy olona mandray tsisy ninina fa rehefa nivavaka izy ireo dia nisy olona nandray azy dia reo a dia forona tao tokantrano ny fiangonana tao Andramasina dia takan'izay koa manko sœur Daoda raha mivoaka tamin'ny école biblique izy a dia torteny tany Amérique du Sud tany rehetrarehetra nanokatra izy fa tsy niatohan'le Assemblée de Dieu nisy azy namoaka azy io école biblique tsy niatohana fa izy ny nanokatra dia ohatran'izay koa no nitondrana ny zanakay mianatra nefa ny zanakay koa mba nianatra fa rehefa nandeha dia nandeha na fotoana fianarana io na vacances io zay fotoana voalaza dia nandeha dia nefa mba tafita fianarana ihany aloha le ankizinay fa samy manana ny maizy azy avy any amin'ny toerana izay misy azy amin'izao fotoana izao tsisy fampanantenana tsisy fa eo no ahitana hoe natson'ny tompo marina ve ianao hoe ho amin'io asa marina io tokoa ve ianao dia nisy tokoa ny raraka rehefa tena niparitaka be da be ny tany fianaratsony ny ala mba milaza ty fahatsapako anankiray ty mihitsy ahako ozy mamanay na tonga mamanay tsy ho ty zany hoe za anao asana mpitandrina dia zao no tenin'ny mamanay ny mpitandrina ozy izy a tsy dia mba manana vola loatra fa miankina amin'ny famelezan'olona ka rehefa tsy mame zavatra ny olona ozy izy a dia tsy misakafo ny mpitandrina dia na tonga mamanay tena na tsy tia mihitsy anao zany asan'Andriamanitra zany ary namorina ny ankonanay mihitsy azy tamin'izany fotoana zany ahako a nivorina ny avanay avy amin'ny mamanay sy papanay anakanahy tsy anao école biblique tomany mamanay sy papanay a dia niteny daholo ny ankonanay rehetra hoe efa mitomany ny dadanao sy mamanao mbola andehanao pastera ihany ianao fa tsy niova mihitsy ny tao anatin'ny foko fa ao anatin'ny foko mihitsy a zany anolo tena anao ny asan'Andriamanitra zany a ka dia vonona foana aho a na hoinona kanefa tateoriana dia nitao amin'i Jesosy ihany izy a dia novonjeny Jesosy a dia izy indray aza nanome tany anaovana fiangonana tany amin'ny tany razanay a dia faly zao mandre a fa any amin'ny tany razanay ihany a dia efa misy zanam-piangonana 420 amin'izao fotoana izao marina fa ny pasteur Sivla no promotion voalohany a zay pasteur teto amin'ny fiangonana Jesosy Mamonjy
ary tao arinan'izay a de nisy promotion anankiray indray a tahaka nyre pasteur Norbert zao no mbola velonao a pasteur Richard efa maty, pasteur iako tsy tsaroko efa akamarony efa lasa nodimandry daholo promotion niaraka tamiko zany a pasteur Noely a zao no mbola eo, de pasteur Gilbert zany zao no mbola tavela eo a am'izao fotoana zao. Fa ny akamarony efa lasa daholo, pasteur Jean-Marie efa lasa, reny ny promotion niaraka tamiko, ka ny sisa koa azy efa ny akamarony efa lasa daholo satria zay mo somary vitsivitsy ihany ny promotion niaraka tamiko. 1980 no nanisorona anay tao Akorondrano, nanokanana anay tao Akorondrano. Rehefa avy nianatra nandritra ny teo 8 taona teo eo, ny nianarana tao amin'ny sekoly ara-baiboly sy nandianana nanao stage. De avy eo mo tam'izany fotoan'izany rehefa voatokana zay moa de fomba nitondrana anay tam'izany de ohatrany hoe hoy ny mpampianatra hoe vita zay ny lananareo fa mahazo mandeha am'izay alehanareo am'izay nareo, zay tianareo atao. De arak'izany niezak'izay nanao evangelisation, niezak'izay nandeha nitoriteny, niezak'izay nanao ny asan'Andriamanitra arak'izay efa nanolora-tena. Tam'y voalohany tsy nomena hoe nomena posta, tsy nomena posta hoe miavoatokana anao de andana mitondra ery, de zay ny zavatra natao anay a, de niezaka nandeha arak'izay nitarian'ny tompo tam'izany fotoan'izany, fomba nentina ohatrany hoe nentina nitarihana anay zany teo anatrehan'le zay nampianatra anay tamin'ny fotoana io. De nisaorana an'Andriamanitra moa fa tam'izay rehetra nale de niakina tamin'ny fomban'Andriamanitra foana ary nahomby foana tam'izay rehetra natao. Tao amin'ny sekoly biblika niofa natao zany nandritry ny teo 8 taona teo, ary tao anatin'izany de misy fitsipika ny fihezana. Zay fitsipika tsy maintsy narahana tam'izany a, be de be ny zavatra ao anatin'le fitsipika zay tsy maintsy narahana, nisan'izany ohatra tsy mahazo miditra tokantrano misy zazavavy raha ohatra ka zazalahy ny tena, ary tsy mahazo miditra ny tokantrano misy zazalahy raha zazavavy le sekoly biblika. Enina de misakafo any aza de zavatra anisan'ny nandrarana sy fitsipika ny fehany mihitsy tam'izany fotoana izany. Zany ny zavatra nisy a, ary tsy maintsy narahana mba hitandrovana ny fahamasinana ary hitandrovana koa ny mety fahalatsahana na ao fakapana. De zavatra tsy maintsy natao zany. Nandritry ny taona maromaro de teo izay nianatra teo Akorondrano de niaina tamin'ny vavaka sy ny fianarana ny tenin'Andriamanitra no natao. Ary indraindray de eo am-pandolena foana, lany eo am-pandolena ny fotoan'andro rehetrarehetra misy, manomboka ny alatsinainy tonga ao ianao ka hatramin'ny zoma. Rehefa tonga indray fotoana fanirahana moa de zay nampianatra anay teo, zay nampianatra teo no maniraka tam'izany, tamin'ny andron'ny pasteur Raseta teo, pasteur Adolphe teo, pasteur Célestin teo, pasteur Prospera, de pasteur Maurice keo fa eny andraikitra teo ihany koa tam'izany fotoan'izany. De arakarak'ireo zany no maniraka hoe makary ianao efa isaky ny zoma
de miverina alatsinainy. Promotion talohanay no nisy tany an-trano mody tany an-trano nisy fa taminay saiky zay firme rahalahy de ohatrany hoe saiky tao akoron-drano foana de tao mihitsy ny fiainanay zany. De ny akoron-drano moa no miatoka an'zay zavatra ny ilainay sy ny momba ny resaka sakafo zany. Ny zavatra atao rehefa hoe irahany ianao fanokafana fiangonana de manao évangélisation. Zay ny tsy maintsy atao. Zavatra anisan'ny zavatra atao zany mitory teny ankalamanjana de avy eo ao anatin'ny mitory teny ankalamanjana moa de misy avy eo ny hoe mitety mandondombaravara mitety tanàna ohatran'izany de avy eo rehefa vita ny évangélisation de manokatra an'le fivoriana tady trano hofaina de manokatra an'le fivoriana de ao ianao zany mitondra an'io manao zay androsonao manao zay hitombon'le olona ao manao zay ahitana vokatra ao amin'ny toerana io de ohatr'izay hatrany hatrany ny zavatra atao. Tsy ohatrany hoe misy fotoana aza ny sasany manomboka amin'ny tsy misy mihitsy fa tsy hoe mamantana hafany amin'izao fotoana zao hoe tonga de efa mamantana fiangonana misy olona maro ohatran'izany zany ny zavatra natao taloha ary saiky zay foana le fiandohan'le Jesosy mamonjy io teto Madagasikara tamin'ny voalohany satria marihina fa ny Jesosy mamonjy tsy hoe no ny zanaka ateraka ny tombony fa ny fitoriana ny filazantsara fahazona olona amin'ny alalan'ny fitoriteny ary zay le fiainana Jesosy mamonjy hatramin'ny taloha. Zany hoe io mo miakina am'le tanàna idirana zany misy moa tena hoe mafy tokoa de ohatrany hoe tsy hitanao zay zavatra atao fa vita fotsiny le évangélisation indraindray ao ny tsy fahitana trano de mahatonga anao tsy afaka manao ninina rehefa avy eo misy toerana tsy tian'le tanàna mihitsy tsy tian'le Jesosy mamonjy ohatra de tsy afaka manao ninina ianao fa misy kosa nefa tena ohatrany hoe tonga ianao de mahita trano de manomboka an'le fivoriana de mitaona olona de io tsy avy hatrano de be akory fa ny vokatra azo amin'iny évangélisation iny rehefa ampidirinao any am-piangonana moa ampidirinao an-trano zany de manotombo tsikelikely rehefa avy eo akoatran'ireo le hoe mamangy an'ireo le olona zay atao hoe manatona efa manatona anao reo de mitety tanàna ianao mitory teny mitohy amin'izy de zay ny itombon'ny mpino zany itombon'le mpiangona amin'le toerana de ohatran'izany hatrany ny fandehana tongotra aloha de misy zany tamin'ny ohatran'izany zao ohatra hoe anao ohatra zao hoe raha tao Ambotsolozana mandeha tongotra makany Ambatotsoratra ohatran'izany zany ohatra tamin'ny sekoly biblika moa eo Ambatolampy zay mandeha tongotra fa tsy misy taxi borosy makany Mahazina zany Mahazina zany lavitra be any ambadikana Latsinainy Bakaro any zany toerana atao hoe tena ambanivohitra resaka momba ny fanambadiana teo aminay de atao hoe napetraka mihitsy le hoe vita fanokanana vao manambady fa tsy hoe alohan'izay no izy no fehezina tamin'izany mihitsy ary zay le fiainana pastera teo aloha rehefa tateo arina moa
io fitsipika io ohatrany hoe nahitana karazana ohatrany hoe zavatra nay any de hoe namboarina le izy tateo arina vao nisy le hoe na mbola sekoly biblika ka tokony fa tsy maintsy hanambady a de sekoly biblika ihany no tokony ho alainy fa rehefa vita pasteur izy zay vao afaka manambady na mpinotsotra aza fa mpinotsotra mitoetra tsara amin'ny tompo olona ara-panahy zay aloha napetraka le zay zavatra ary tokony mbola ho zany na hatram'izao zany no hoe tsy manambady ao amin'ny toerana zay hitondrana ny antony de zao raisinao toyny hoe ondronao reo zanakao reo ka tsy ao am'le ondronao no akanao vady ho anao raha jerena tamin'ny fifehezana anay a de zao io moa hoe tsy maintsy mety anjaranao no mijery na hoe manontany reo mpanompon'Andriamanitra zokiny ianao zay ny zavatra nisy hoe ahoana mikasa fanomena lalana ka vady de miresaka aminy de izy no mampafantatra na manoro de tsy ny tena no miresaka am'le sœur ao alaina vady fa ry zareo no miresaka na olo-kafa no ampiresahana fa tsy miresaka vatana mihitsy tamin'izany fotoana zany de rehefa misy moa ny hoe manaiky de zay vao misy ny fampionana zany tamin'izany fotoana zany raha manaiky le sœur de zay vao misy ny fampionana ny fampiresahana sy resahana ny zavatra rehetra misy ao atateraka le fanambadiana tsy manaiky moa izy de fa rava teo iny diany zay miandro fotoana am'izay isinny hoe olona hafa ndray mety atoro am'izay fotoana zay ny fitsipika moa tamin'izany fotoana zany alohan'ny fanokanana na ny andinihana ny andraisana n'le hoe hotokanana de ao ny fitondran-tena any mitoerana zay niesanao sy ny fomba fiasanao tany ary koa ny fahitana ny vokatry ny asanao tany am'le toerana rehetra zay niesanao satria io mantsy alohan'ny fanokanana zany tsy toerana anankiray mihitsy no misy ny tena fa satria ao anatin'ny stage mandehandehabe ary reny de misy ny tompona ndraikitra any amin'ny faritany de izy koa manome ny rapport na ny tatitra momba anao mba ahazon'ny mpandinika ny mpitsara ny zavatra tokony ho raisina ny aminao na ny tak'izany misy ny sasany moa tsy azo raisina izy no vokatry fitondran-tenany zany de voatery ampiatony izy misy aza esorina mihitsy misy ndray ohatrany hoe mbola jerevana zay mba hoe ezaka ataony raha ny momba ny resaka hoe resaka falitopiainy resaka tsy fantatra hoe resaka fijanganjana laha vao ny fijangajangana moa de tonga de miala esorina tanteraka ndreny hoe tsy matoky amy resaka arabola tsy mahamendrika eo anoloany hoe mampanopin'Andriamanitra ny fisiny zay zavatra ao koa ny hoe hita manakorotana foana izy any am'izay toerana rehetra aleny na koa hoe tena tsy mandroso tsy mahomby na de fa afindrafindra foana izy ka tsy mahomby am'izay ataony de voatery atsahatra izy na ajanona mihitsy azy izy satria aloha ny anokanana aza tamin'izany fotoana zany moa natao zava-dehibe mihitsy le hoe ho tonga mpitandriny ianao ary ho tonga mpitandriny ianao de tsy maintsy
manana ny maizy ianao a satria efa hafa indray ny toeran'le mpitandrina mantsy rehefa voatokana ohatr'izay le fipetraka le momban'le hoe fa azona manokana n'le mpitandrina ahafahana manivana zany le hoe azo tokana na sa tsy azo tokana ity olona anankiray ity. Ny zavatra tsy maintsy ilaina zany de zay no mahara-panahy le asa fanompona de miaina amin'ny vavaka ary tsy maintsy mila vavaka satria zay mahara-panahy azy, tsy vitan'ny aran-tsaina fotsiny na ara-panalana fotsiny fa zavatra ara-panahy io, na izany na tsy zany nefa anisan'ny zavatra ilaina koa nefa ny fahalalana satria ny fanahy tsy manam-pahalalana hono de tsy araka zay tokony ho izy ka eo anatrehan'izay zavatra zay a am'izao vanim-taona misy atsika izao efa miengeza le asa mivelatra tsy mitovy am' Jesosy mamonjy teo aloha tsony fefa hafa raha dinina nge fiangonana nylozan'ny frère Dododa tam'izany fotoana taloha nge firy fotsiny ngamba 8 raha nisy fa rehefa taorina fikatoana fiangonana reny moa de nitatra am'izao fotoana zao efa manerina ny Madagasikara mihitsy ny fiangonana hatrany ambanivohitra faran'izay ambanivohitra indrindra aza lasa misy fiangonana ka ny fahalehibiazan'le asa de ataoko fa tsy mety tsony le hoe mbola hitovy am'izay na izany na tsy zany tokony tsondrina foana na ny avaram-pianarana io na ny ambony faizana io na de tokony ho tsondrina foana zay aloha le ara-panahy ary ao le resaka hoe tokony anangana sekoly araka izay tokony maizy noho ny fivelaran'ny asa am'izao fotoana zao raha tiana ny androson'ny asa sy ampaharitra azy a de ataoko fa tsy mampaninona mihitsy zany fa tokony ho atao. Nisy ihany koa ny fahagagana sy asan'Andriamanitra tamin'ireo fiangonana Jesosy mamonjy nanerana amin'ny Madagasikara ka navoaka tamin'ny gazety-piangonana izy ireny mba ho fampaherezana sy fampahafantarana ny herin'Andriamanitra. Kristy sy ny fahagagana ataony na kaefa no anaran'ilay gazety-piangonana izay nivoaka nanomboka tamin'ny taona 1790. Tsy nitsahatra ihany koa ny vavaka nataon'ny mpino mba hiverena amin'ny mpanorona eto Madagasikara na de nisy aza ireo sasany izay nitadin'ny fomba tsy hiverenan'izy ireo intsony. Tsy nitsahatra koa ny fifandraisan'ny fiangonana tamin'izy mivady mpanorona na de nisy aza nelanela-tany. In-telo taona izy mivady no manafatra ireo mpitandrina ho any Kenya. Afatra mafonja nomena ireo mpitandrina nafarany tany ny hitazonana ny fotom-pampianarana. Na tsapy zany a izy mivady fa tsy ampy le fampianarana zay nomena nandritra ny fotoana zay nijanona teto nipetrahany teto Madagasikara de nampiantso anay izy a ny mpitandrina niaraka tamin'ny vadiny a ny akamaroany nandeha tany daholo tany a no nametrahanay ny fantaniana sy zavatra zay nanahirana be deaibe taty Madagasikara de nanomezany fampianarana anay nametrahana fantaniana ny amin'ny zavatra sarotra zay zavatra tokony hovaliny omenany olona amin'ny fitondràna fiangonana de nanampy izy moa tamin'izany moa zany frère Daouda de niteny hoe mivavaha mihitsy nareo atongavako any Madagasikara tena salany tsy afaka nanao construction be deaibe kotokosa aloha raha tsy tonga taty Madagasikara izy fa de ny tany Tomasina ny nataony a de iny izy lasa fa rehefa miverina fanondrona izy a de zay vao navitan'ny fiangonana tato sy taroa. Nisy ny CA ary nisy ny synôda zay zany ny rafitra nisy teo taloha natao hoe synôda zany a de io
Ny CA moa reo CA teo aloha ohatrany hoe nisy pasteur ary nisy mpinotsotra ohatra hoe le CA teo aloha zany tsy pasteur daholo fa misy pasteur ary pasteur ny président sy ny vice zay ny teo aloha fa ny membre conseil d'administration de saiky mpino daholy zany hoe resaka fitantanana no an'ny conseil d'administration resaka momba ny fitantanana ara-bola sy ara-pananana zay no andraikiny sy resaka momba ny raha fitsarana saiky mpinotsotra daholo ny tao anatin'le izy tam'izany fa ny président sy ny vice président no pasteur de ny synode ndray a resaka raharaha ra-panahy io moa mivadika lasa hoe firaisana mpitandrina rehefa taty aoriana tamin'ny andro tam'izany fotoan'izany zany a de ohatrany hoe président na filoha anakiroa hafa ny filohan'ny CA zay mitandrina am'resaka fitantanana miaraka amin'ny conseil d'administration rehetra zany ary rehefa ny filohan'ny firaisana mpitandrina hafa ihany koa mizara roa zany reo satria ohatrany hoe fahefana samy hafa le izy fitantanana samy hafa fa ny an'ny mpitandrina resaka ny mpitandrina zany de resaka hoe momba ny ara-panahy sy momba ny resaka fitondram-piangonana sy ny resaka affectation tsy mifampitsabaka mihitsy zany reo zay le fandehan'izy taorian'ny mpitandrina raseta de ny mpitandrina Razafindrabe Valomanana Jean Frédéric no filoha no tendren'ny mpanorina hitantana ny foibe Akorondrano. Taorian'izany kosa dia ny mpitandrina Andriana Valomanampy tsy alaina Jean de Dieu. Nisy ny fanitsinan'ny rafitra taorian'izany ka tsy notendrena intsony ny filoha fa nofidian'ny mpino. Ny 20 marsa 1709 de datina natantara teo amin'ny fiangonana. Io no fotoana nanaovana assemblée générale izay fandiniana ny anovana andininy roa tao amin'ny sata de ny andininy vadimy sy ny andininy fahefatrambin'ny folo araka ny fangatahan'mpikambana vitsivitsy. Ny fidianana izay ho mpikambana ao amin'ny filakevim-pitondrana vaovao ary fandiniana raharaha samihafa. Lany tao anatin'ny fivoriam-be fa hotazomina ny sata andininy vadimy sy fahefatrambin'ny folo. Lany ho filohan'ny filakevim-pitantanana ny mpitandrina Randré Miartso Gilbert ary filoha lefitra ny mpitandrina Rasamimanana Jakoba. Nangonina tany le tany Kenya zay natsona mbola tsy tafiditra teto zany frère Daouda fa le izy tany izy no afaka niona taminay de anisan'ny natsona nakany maromaro ny pasteur miaraka amin'ny pasteur zokony rehetrarehetra ambadiny de anisan'ny voantso tany koa zaho miaraka amindreo pasteur zandriny taty aoriana de rehefa tao nivory karazana nanao karazana séminaire moa le natao tany zany de tao ny nanapahana ny hoe anendrena zay ho mpitondra tao Akorondrano talohan'izany de frère Dodiane manendry zay hitondra tao Akorondrano tamin'ny taloha tamindreo pasteur zokon'ireo zany de izy ihany manendry hoe ianona indray no ianona indray no eo fa rehefa taty aoriana na tonga an'io de hoe ohatrany hoe najanona daholy nareo ancien rehetra janona daholy fa manendry olona amindreo pasteur zandriny indray nareo hitondra ny Akorondrano zay mipetraka le izy de karazana voty ngamba moa le natao tamin'izay fotoana izay karazana voty rehetrarehetra teo zany
de zay no natonga anay za sy rahalahy Jakoba tafiditra tao anatin'izy. De avy eo moa ireo no tonga de napetraka tamin'izay fotoana hoe Gilbert, pasteur Gilbert, président mo, pasteur Jakoba vice-président. Ny olona membre tao amin'ny conseil d'administration tamin'izany de olona nividiana tao zany fa zay ny fanendrena frère Daouda. De tany no nanaova ny fanendrena ho hiditra teo Akorondrano. Na de tsy niriko sy atao hoe no tadiaviko azy zany, tsy tao an-tsaiko mihitsy ny hoe hitondra ny vohibe Akorondrano. Ary nisy fotoana aza tamin'ny fotoana io ohatrany hoe somary nanda ihany satria sarotra be moa le zany Akorondrano zany. Fa mivavaka mafy mba ahafantarana ny tena sitrapon'Andriamanitra de farany zay vao nanaiky hoe misy ilan'ny tompo ny tena matoa tendrena ho ao ny foibe. Dia voafidy ho PCA tamin'izany fotoana zany, zay sy rahalahy Jakoba moa no niaraka tao miaraka amindreo voafidy ho conseil d'administration. De nipetraka tao Akorondrano zay Menakavy rehefa avy any Ambotsolozana. Ary tam'izay de nanomana ny fifidianana ny CA moa no mipetrahana tao. Ohatrany hoe tsy nisy tsony zany ny korotany. De rehefa teo nanomana indray zay ny angataka ny idiran'ny frère Daouda. Zay ny fipetraka le izy idiran'ny frère Daouda teto Madagasikara. Nanao fangatahana tany amin'ny Ratsiraka, tam'izany moa tamin'ny andron'ny iza moa le tany premier ministre tamin'izany. De tany amin'ny intérieur koa. Ohatrany hoe tsy nahazo rariny mihitsy zany. Raha amin'ny hoe fahitana an'le hoe lalana tokony ahazonan'le frère Daouda de ohatrany hoe sarotra be. De ny zavatra fahatsapany rehetrarehetra hoe aleo takany tam'izay hoe aleo ohatrany nataony nidiran'ny papa teto no angatahantsika. Sasa mane aleo ray volona, sasa mane ataovy 3 andro fotsiny. Ohatry zany tamin'izany fotoana zany. Fa nangatana tamin'ny fotoana reny inge groupen'olona 13 teo samy nangataka frère Daouda daholo. Nangataka ny idirany. Fa hafa mihitsy nataon'Andriamanitra tamin'ireny. Samy maniry zany de samy mitady lalana ny hoe azona manao an'izy hoe iza no tanteraka amin'izy. Fa za ohatrany hoe tsy hita zay tena anina fa de hoe fahagagan'Andriamanitra ky natonga frère Daouda teo reny. Taorin'izany vanim-potoana lava izany de tsy nitsahatra mivavaka nataon'ny mpino mba hiverenana izy mivady mpanorona eto Madagasikara. Nisy lehilahy tambanin'ny vohatra tsy mahay izay teny pirenena akory tamin'ny faritry Feneri-Vestine nampitenen'ny tompo fa hiverina eto Madagasikara izy mivady amin'ny daty toy izao. Ny valo mivavaka ka tafaverina soamantsara teto Madagasikara tokoa ny mpanorona ny 17 Novambra 1970. Nanontany mihitsy rehefa tonga izy mivady. Ahoana ho any nahatongavanareo niverina teto Madagasikara? De hoy madama, nentin'Andriamanitra tahaka izao zay izy de nalatsa ny teto. Tany Suisse izy de nahita ny lehibe ny intérieur zay nahafantatra azy. De zao no nitenen'io lehibe ny intérieur io rehefa monsieur Daouda. De faly be le rangahy niaraka taminy tena mipetraka teo akaikiny mihitsy ray avion izy. De io rangahy io no niteny taminy no nanao an'izao hoe tianao ve niverina any Madagasikara?
de zao no nyteneniny hoe manaova ianao a visa tourisme fotsiny atao de rehefa tonga any Madagasikara ianao a zay no ataonao any de manatona ianao any amin'ny birao any amin'ny intérieur de zao a no amenao a visa permanent a hipetrahanao zay a aty Madagasikara satria efa tonga taty izy a zay naonao mariazy ny zanaky mpanompon'Andriamanitra anankiray tany Morombe de za vao nandrehan'le izy andro alahady mihitsy io andro alahady tamin'ny 12 tonga le fitenenana tamiko zany hoe tonga ato izy ny frère Daouda valim-bavaka lehibe zany mivavaka foana nandritry ny taona maro hoe atongavana aty Madagasikara ny valian'Andriamanitra mivavaka avy hatrany a de niteny andro alahady avy hatrany de niteny zao tsika hoa de miala eto de ny sera Volola mbola miodikodina kely foana zao tsika hoa de miala aty a de ny sera Volola nijanona tao Fianaratsoa fizay nitoy a de tonga Soamantsara taty a taty Antananarivo de vao tonga mihitsy a de nisolo akanjo a tany de niazakazaka ako de nakaty Akorondrano de faly be mihitsy a nahita ny sera Daouda mivady satria izy ihany no miteny hoe miomana fa ho avy zay amin'ny alahady zavatra surprise be nge tamin'ny fotoana iny tena surprise mihitsy de zay aza tsy nampafantatra tao am-piangonana mihitsy ny hoe feviny zay fotsiny niomana namboatra trano vidy zay fitaovana mety nilaina sy ny sisa de ny alahady moa natsonay pasteur Nestor tamin'izany fotoana zany natsonay ianao a no mitondra fivoriana eto Akorondrano de tarito lavabe ny hira alahady io tarito lavabe ny hira de miandry ianareo a miandry ny fahatongavanay ohatr'izany zany tamin'izany fotoana zany hoe tsy nifangatahana avy aty ta Madagasikara mihitsy le izy a fa miavy any de tafiditra izy ny raha ny fanjakana malagasy zany teto a hoe eny vato izy de tonga de miverina ohatr'izay fa nisy iza moa le raha iza jaune moa izay io zany ny tsenany zanany teny asana ministre ny intérieur taloha io zany itsenany zanany teny no nanampy ohatrany nitsofoka tany zany de nanampy ny ampidirana azy teto tamin'izay fotoana zay fa raha resaka hoe présidence ela sy ny anina tsy tafiditra mihitsy ny sia rehetra zany c'est que lasa teny daholo tamin'izany moa ny sia tamin'izany ry Ravoavy ry frère Charles reny no anisany tamin'izany ry pasteur Maurice angambako zay raha tsy diso pasteur Maurice Banky reo zany tao amin'ny conseil d'administration ry Rabonarako reny niaraka tany tsena azy tany Avato de tonga izy de iny alahady iny moa de tonga izy alahady maraina na de atoandro moa zany de iny ny vatanany teo Akorondrano de izy mipetraka teto iny a mandeha izy de miverina mandeha izy de miverina ohatrany hoe malalaka zany le fiziny teto de farany izy maty teto io de teto iny asa nisongadina voalohany nataon'ny mpanorona raha tafaverina teto ny fantarana ny fiangonana foibe nisy fantarana tsy kelikely koa taty aoriana izay fantarana hatramin'ny inonenina taloha vony izy mbola tany Amerika aloha de zao no teniny taminay Sirala Jacob akatoavo izy ny fitarihana ataoko fa raha makatony fitarihana ataoko ianareo izy de ho lasa hitombo avy telo eny avy efatra eny mihoatra n'izany aza Jesosy mamonjy eto Madagasikara
zay tsara ny teniny ary narahana moa zay efa narahany zany zay tokoa le hoe nakato foana de nitatra foana le fiangonana zay nge natonga azy efa feno atao hoe maneran-tany io feno daholo maheran'ny Madagasikara de rehefa tonga moa izy de izy no nanampy be deaibe raha tena marina ny volany anie no nanaovana nakoron-drano eo ny tamin'ny voalohany tsy volany teto Madagasikara mihitsy no nanaovana ny fiangonana io tamin'ny voalohany ary na io extension misy am'izao fotoan'izao azy de zay tsy volany malagasy io tsy volany malagasy io fa volany netiny avy any no nanatanterahany an'io ary tsy io ihany aza fa nanampinik'io ny fiangonana hafa ohatra Natsirabe zao mbola zany ko nisy vazaha mpanao gazety amerikanina tonga tao Akorondrano nanatona de nanontany io mpanao gazety amerikanina io nanontany hoe fa ahoana no nanavitany ty fiangonana ngezabe ty ozy izy de nyteneniko tianay mihitsy a reo olon'ireo marina zay fa ty amy tany lavitra de lavitra ty io ramatoa amerikanina io mpanao gazety io salany nanamaivamaivana mihitsy zany izy salany hoe tsy tokony ahitana fiangonana ngezabe tsaran'izao ondry satria tsika atya toerana faran'izay lavitra be dimy any onony ny fiangonana ngezabe takan'io fiangonantsika io eran-tany zao izy izy efa nandeha eran-tany dimy any ny fiangonana ngezabe takan'io fiangonantsika io am'izao fotoana izao tena tiatsika mihitsy Andriamanitra tiatsika izy mivady ary natoy izy nanao io fiangonana lehibe io de fitiavan'Andriamanitra atsika aloha voalohany indrindra lehibe zany ary izy mivady koa tena tiatsika nisy akony lehibe teo amin'ny fandrosony ny asan'Andriamanitra ny fahatongavan'izy mivady teo ny fahatsapana manokana nanany fa teo ihany koa ny fanampiana arabola nataon'olon-tsotra sy fikambanana samy hafa ho an'izy mivady ho fanohanana ny filazantsara ary satria ny olona tany Amerika de tena natoky azy ary ny olona saika maneran-tany zay tianazy amin'ny asa missionnaire zay nataony izy koa nanao gazety hoe Miracle and Missions miparitaka eran-tany zay gazetiny zay dia ny olona ny mandefa vola fanomezana ho azy anaovan'ny asa n'Andriamanitra entitra tokoa izy an'io sady sarotiny satria arak'izay hoe efa fiainany hatram'izay le mampiasa ny volan'ny tompo ary de tsy mba lanilany amin'ny zavatra hafa mihitsy zany satria ny hoe volan'ny tompo moa tsy akoatrany hoe fanatitra sy fahafolokarena misy ao am-piangonana izy ko meny olona zavatra meny olona fanomezana manampy azy mba mitany le zavatra rehetra ataony de zay ary ny araka ny fahatsapako aloha hoe volan'ny tompo le izy de entitra izy am'ireny ary entiny ko ampianarina ny pastera rehetra koa le izy satria ilainy tiany zany mba ho mahatoky mahatoky ny rehetra am'le volan'Andriamanitra satria izy le olona manampy azy any ambadika any nge tsy tonga ty koa ry jery zay ataony fa ohatrany no fatokisan'ny tompo de mahazo foana izy misy fanampiana raisiny foana hatrany voalohany mihitsy na tamin'ny nanaovana ny fiangonana voalohany fiangonana voalohany io izy mbola nanofatrany tany ampandrana Sainte Marie nge de ohatr'izany mandefa izy ohatra karazana fangatahana zany filazana hoe anao an'izao aty Madagasikara de ny avy any le olona ty azy sy fakalala aminy rehetra mahafantatra de manampy azy taty ohatr'izany le izy satria izy tsy ary anisany tena nisy hoe fitiavany ny fiangonana teto Madagasikara ny fananany mihitsy no natolony ohatrany hoe
tsaroko tsara nanana vila izy araka ny tantara nanana vila izy tany dalasy de namidiny io de ny vola avy any nanaovany anakoron-drano nanana fiarakodia izy tany de namidiny de akoatr'izay le hoe fanampiana ataon'ny olona malala tanan'izay mahafantatra azy rehetra de zany navitaniny fiangonana io tamin'ny voalohany de ohatr'izay koa taty aoriana moa de manampy an'izay reny hoe asan'ny imprimerie tany dalasy reny a de saiky nitotona taty Madagasikara daholo zany zavatra rehetrarehetra zany. Ny azakazaka ny fanorenana ny fiangonana ary saiky nijoro nanerana ny distrika sy commune ny fiangonana Jesosy Mamonjy izay nanana endrika sy lokony toviana, loko mena na rouge basque ny tapany ambany ary fotsy ny tapany ambony. Ny Révérend Daouda moa no ny andraikitra ny asa fanorenana fiangonana saiky isaparitra ary ny evangelista Jane Collins kosa ny andraikitra ny fanofanana ireo tanora sy sekoly ara-baiboly ary mpitory-teny. Rehefa manao construction frère Daouda de indraindray moa miaraka amin'ny frère Daouda ihany fa indraindray de mijanona eto zay sœur Daouda de zay sœur Daouda tory-teny foana fa sœur Daouda aloha de nanana fitiavana tsy niala tao anatiny mandra-pahafatiny fitiavana hitory-teny de zao foana no teneniny nomen'Andriamanitra message aho izy a de hitory-teny tsika voangy zao de manao préparation izy a de efa meny any verset hojereko daholo reo a de asiny mijery le verset ako a hoe mifanaraka tsara ve le izy sady tsy mifanaraka fa manana zao toetra zao sœur Daouda zaho izy tsy tiako nitory-teny a fotsiny am'izao raha tsy tena mavesatra amiko foana azy izy a le afatra omen'Andriamanitra ary vonona tsara koa izy mitory-teny a de bien préparé tsara koa zavatra zay teneniny a de homanina tsara fa tsy hoe taitaitra fotsiny avy mandehandeha any de hoe hitory-teny de alefalefa fotsiny hitory-teny io fa préparé tsara foana miomana tsara de misy vokatra amin'ny olona mihitsy le hitory-teny. Nahafinaritra foana aloha niaraka tamin'ny sœur Daouda rehefa mitory-teny izy a tena mahafinaritra be de tamin'ny voalohany koa izy a de teny français moa no nitoriany teny rehefa atao korondrano izy de mitory teny français foana izy de indraindray lasalany tsy azo mihitsy le izy de farany izy a de zao no niteneniny za voango izy a hitory amin'ny teny anglisy a libre kokoa ozy izy miteny rehefa mitory-teny amin'ny teny anglisy de noho ny fahasoavan'ny tompo moa de mba nampiany Jesosy ako nandika le teny anglisy niaraka taminy a de mba tena voalazany tsara mihitsy zavatra tiany lazaina rehetra ny sentiment rehetrarehetra tena voalazany tsara daholo voavokany tsara daholo. Ny fiainana niaraka tamin'ny frère Daouda tamin'ny arahana teo amin'ny lafiny anankiray aloha tena ray aman-dreny izy tena mampiseho ny maharay aman-dreny azy a amin'ny lafiny anankiray raha momba anay manokana ny fikarakarana sy lina hoe misy fotoana zao hoe za rehefa mandeha misy fotoana narary avy any Amorombia tamin'izay fotoana zay de narary nipony tazo be avy any de izy mikarakara manatitra zavatra ohatr'izany hoentiny ananovana ny solazena zany tamin'izany fotoana zany ary misy fotoana napasika azy tamin'izay fotoana zay fa tsy navela nisy olona nazona mangy mihitsy hoe manao repos io ka tsy azonareo zay le maharay aman-dreny azy zay. Amin'ny lafiny anankiray indray resaka tena niainana niaraka taminy teo moa de resaka construction io maharesaka construction zay nanao namboatra ny tanàna fanotofana fambolena bozaka fanaovana ny extension de niaraka tamin'ny teo foana isan'andro za eo foana manomboka maraina amin'ny 7 hatramin'ny amin'ny 12 de manomboka amin'ny
paozy kely de manomboka amin'ny ray indray mba tonga ny amin'ny dimy de tsy maintsy eny am miaraka amin'ny eny foana miaraka amin'ny mpiasa manara-maso zany sy manaraka ny zavatra misy rehetra teny izy de miasa tokoa ary zay le ny azy tsy tiany zany hoe miresaka fotsiny zany na ohatra zany tsy amy mihitsy zany de miasa foana tokoa izy zavatra misy aza indraindray za comme matsiaro ohatrany ao fasasarana de hoe mba atao aloha ny sakafoko zany ao an-trano atao aloha ny sakafoko a de fa manafatra an'ika izy de ohatrany hoe mba maka-aina kely mbola tsy tonga ambony ala izay izy efa mitabataba any ambany any de tasy tsy maintsy mamonjy azy any ianao ohatr' zany ny fiarahana taminy teo izy de miasa ary de miasa foana azo lazaina mihitsy hoe andro aman'alina mihitsy teo fiainany araka teo tamin'ny fanaovana nanao n'io tanàna io mihitsy zay ny zavatra tena nataony le fanotofana moa iny misy camion mitatitra tany maromaro teo de misy rahalahy manao pointage zay momba an'ireny rahalahy avy any Soavimasanto zay moa le tena niasa teo fa io moa iva be tanimbary misy amindreo toeran'ireo misy tany nanan-drano ny totofana akoatry le efa nanakarana azy io lasa ambony io misy karazana tanimbary tao ambadika tao koa mividina de tsy maintsy mitotofana nanangana teo niantso mpiasa izy zany isy mpiasa maro be teo natsony de nanangana tele izy ihany manao dessin io ferme io izy manao étude an'io fa izy tsy naka ingénieur zany de aveo izy manao étude nanao n'io trano be io mihitsy io de aveo miaraka amin'ny mpiasa teo misy keo moa le rahalahy mpiasa soudeur teo tam'izay mbola nisy an'ry tam'izany fotoan'izany zareo rahalahy avy any Fianaratsoa de reny no fanampy tamin'io rehefa voatototra le tany de mpino no nambolobozaka teo natsona ambolobozaka de izy no manoro hoe zao no anaovana an'ity zao no anaovana an'ity izy ihany no manoro an'izy nandrakofana ny tany le tany mena be teo zany karama daholo ny miasa ny manœuvre nasina soudure na ny maçon ohatran'izany de tena maro be ny teo maro be ny olona nampiasaina teo nahavitanan'io trano lehibe io ka izy moa mampanopin'Andriamanitra azy le mahalehibe azy de hoe manana ny maizy azy izy hoe sady ataony ny asa manao fanorenana manao construction aveo koa izy mampirisika ny olona am'le hoe miaina amin'ny fiainam-bavaka sy natao zava-dehibe mihitsy taloha le hoe manao alim-bavaka io azy tena ny ainana mihitsy tao manao fivoriana izy indray any amin'ny resaka fifadian-kanina de voany amin'ny fifadian-kanina ihany koa izy rehetrarehetra mihitsy de ataony daholy zany hoe sady miditra izy zany misy fotoana manara-maso an'le mpiasa zay ny zavatra nataony miandro hoe ana fa tsy maintsy izy tsy maintsy tonga aloha foana ao am-piangonana aloha zay aloha zavatra tsy maintsy misy ary mivavaka tsy hoe tonga ao am-piangonana izy de tonga de anao manomboka fivoriana fa zay tsy maintsy mivavaka izy mivavaka tonga aloha izy zany ny taona 1770 de nanapa-kevitra anao baiboly dika teny Jesosy mamonjy ireo mpanorona vita somatsara ny asa fandikana sy fanoratana ny taona 1770
ary ampifaliana tanteraka no nanjifan'ny mpino Jesosy mamonjy ny baiboly nanomboka ny taona 770 na tonga ny fandikana baiboly nanaovan'ny fiangonana Jesosy mamonjy baiboly hafa akoatran'izay efa nahitatsika dia nahita zany rehefa mandika teny eo zany miaraka amin'ny madama dia misy tsy ampy le izy dia misy koa le traduction salany hoe malefalefaka loatra dia ozy izy madama hoe salany tsy mety zany baiboly zany fa ilaina anao tsika anao baiboly vaovao zay mifanaraka kokoa tamin'ny original dia aveo moa rehefa nanao baiboly zay dia nalaina daholo le nataon'ny missionnaire tany am-Pendohana dika teny nataon'ny missionnaire dia misy dika teny King James dia misy le amin'ny teny frantsay koa fa mbola taloha be koa dia ireo zany na rahanay teo jerena daholo inona nalazainy ato inona nalazainy ato dia Martin ireo zany nataonay fandinihana ny nanao ny traduction ny fandikana ny baibolitsika dia zay sy frère Joro ny tena nanao azy ary ny nanao ny fanitsinana ny correction dia nisy maromaro tao nijery spelny teny dia zay voatanisako io tiany aloha nisy ny sœur Florentine dia frère John Slisy reo aloha ny tena tadidiko ny nataon'ny pasteur Adolphe Vadiko kosa dia mikasika momba ny ordinateur rehetra ary ny saisie fa any amin'le boky maitso iny reo zany zay dia sœur Aliva sy frère Céleste reo zany no anisany mikarakara baiboly boky maitso sy le trakotra maro samihafa reny teo amin'ny 3 taona teo eo no namitanay ny fandikanan'io baiboly io ary sœur Daouda no niaraka taminay hatrany tamin'ny fanatanterahana ny fandikanan'io baiboly Jesosy mamonjy io tamin'ny voalohany dia n'imprimer frère Adolphe tamin'ny ordinateur le izy dia alefa makany Amerika amin'ny colis tateo aoriana kosa dia rehefa nisy ny internet dia avy eto amin'ny ordinateur no andefasan'ny frère Adolphe le izy nakany Amerika rehefa tonga tany Amerika kosa zany ilay baiboly dia ny zareo azy no nanamboatra azy tamin'ny imprimerie any zareo tany dia namoaka azy ho vita baiboly dia reny nalefany ho atsika vita somatsara tonga taty Madagasikara ireny dia hoy frère Daouda hoe rehefa nandinika le baiboly izy tena tsy nisy ny kianiny mihitsy io baiboly io faly be mihitsy izy ary hoy izy hoe Adolphe il est plutôt technicien dia narahany daholo mihitsy dia tsy nisy ny kianiny mihitsy ny fomba nahavitaniany baiboly iny izy mivady dia nanao baiboly ny firenen-kafa ihany koa amin'ny vidiny zay tokony ho vidiny fa isika kosa no ny fitiavany atsika dia nalefany maimaim-pona ho atsika izany ary nandefasany andreo aza dia mbola andry zareo ihany miantoka an'izany akoatran'izany koa dia nisy ireo boky ara-panahy zay nalefandry zareo ho atsika taty ary tamin'ny vidiny mirary dia mirary no namarotana azy noho ny amin'ny fitiavany atsika moa dia natolony ho atsika izany zavatra izany anisan'izany koa zavatra lehibe zay nataon'izy nivady ho atsika dia nanaovana ny boky maitso amin'ny teny malagasy boky mena moa ny zareo any efa nanafatra izy mivady fa raha misy fotoana tsy mahaeo anay intsony dia ny fotom-pampianarana zay iorenantsika dia ny boky maitso manontolo dia io no iorenanareo io no ampianaranareo ka tsy maka ny fotom-pampianarana atsy sy aroa fa aoka hijoro amin'io ary hitanan'io sy ampianatra an'io
ianareo. Izy koa de nampianatra tsy ikambanatsika amin'ny hafa fa zay zavatra nampianarina antsika de ampy ary feno izany ka de tokony ho raisitsika am'fankasitrahana ny fampianarana zay nomena atsika. Koa ilaina mitandrina isika amin'ny fahitana karazana fotom-pampianarana maro samihafa satria mety mampiova zavatra sy efa nijoroanao reny rehetra ireny. De tao ny sekoly de io boky sekoly tsika io zany système zay efa tamin'ny madama nanao sekoly io le système fanaovan'le sekoly io boky voalohany ka hatramin'ny fahafolo io moa zany ny tena anisan'ny nataonay niaraka tamin'ny Sœur Daouda tany Amerika zahay tamin'iny de anao baiboly. De izy mivady zany te anome zavatra natomboka teo hoe ny mpitandrana no amena de kanjo moa rehefa nandeha zahay tany de nitety magazay de zao no fomba fitenin'ny madama tamin'ny olona tany ny mpivarotra misy magazay be deabe any sady lehibe daholo de misy zavatra zay tsy lafondry zareo de vao tonga tao am'le magazay zahay zany tany hoe ato aminareo ve mba misy zavatra tsy ilainareo tsony efa tsy misy mividy tsony de ozy izy le olona reo misy le magazin ngeza be zany reo de reny zavatra le nizaraina taty reny le kiraro akanjo lamba amy rouleau zavatra be deabe mihitsy de reny ny nalefa conteneur taty de tany koa de nanao fiantsona ny tamin'ny olona tany izy zay olona fatany rehetrarehetra tany de nanao fiantsona nareo ve mba manana zavatra zay omena tokony mba ole alefa ny Madagasikara tonga ny olona manome zavatra tsara zavatra zay amen'ny Amerikana marina fa tsika manome zavatra fa zavatra tsara be deabe no amendry zareo de betsaka ny olona nanome tamin'izany fotoana zany zay koa tamin'izany fotoana zany satria nytenen'ny Frère Daouda zay reo olon'ireo de mpitory ny tenin'Andriamanitra de mba tonga koa ny olona mba nanome zavatra anay tamin'izany fotoana. Ny kasety misy le hoe irinao marina ny fifohazam-panahy dia fampianarana zay nataon'izy mivady tamin'izy nandeha nitety toerana satria rehefa niala teto Madagasikara izy de nandeha nitety toerana maro teto amin'izao tontolo zao de nisy reny enregistrement ny toriteniny reny hoe irinao marina ve ny fifohazam-panahy zay nisy kasetytsika ihany koa tamin'izany nanaovana an'izany. Ny 10 Jolay 1970 no nodimandry ny evangelistra Jane Collins ary nalevina eny amin'ny fasampiangonana Somanandray Ivato. Il faut prendre le visage, il ne faut pas cacher le visage. God, have mercy, Lord, for giving us all the medicine and help. Kalau tulisannya itu masa kiri nak?
misy lava koa dia ito nanomboka ny aosany révérend daoda taorin'izay ny 1 septambra 2010 dia nisy ny fivoriana nataon'ny mpitandrina teto Antananarivo nafonja ny afatra nampitainy révérend daoda tamin'ireo mpitandrina izahay hoy izy no nanomboka izao asa izao ary ianareo no manohy koa dia tazominy fotom-pampianarana fomba fiainany hatramin'izay aloha dia izay nahatramin'ny taloha io izy entitra amin'le hoe fitoriana ny fahamasinana izay anisan'ny zavatra lehibe teo amin'ny fiainana zany izay koa moa le fotom-pampianarana izay fiainana amin'ny fahamasinana satria ny olona masina ihany no miditra ny lanitra ary nanoherana izay reto karazam-pahotana maro samihafa sy nampianariny ny fiangonana ihany koa mba hiaina amin'ny fahamasinana. Namela arena goavana ho amin'ny malagasy ireto misionera amerikanina ireto toy ny fotom-pampianarana, ny fahasoavana samihafa, bokim-panahy maro mirakitra zava-miafina, ny boky maitso na fampianarana fenin'ny baiboly ary foto-drafitrasa goavana izay mitentana amina miliara. Ankoatr'izany nisy koa ny fanoloran'izy mivady ireo fananana ho an'ny fiangonana Jesosy mamonjy. Toy izao manaraka izao raha adika ny voarakitra tao amin'ilay taratasy fanolorana. Izahay, Révérend Mounir Aziz Daouda sy Jane Collins, izay filoha sy filoha lefitra ny fikambanana Voix des Miracles émission, izay manana ny foibeny any Dallas Texas any Amerika Avaratra, dia manapa-kevitra fa hanolotra ny tany sy ny trano ary ny fanaka rehetra sy ny tombony ho an'ny Association Cultuelle Pentecôtiste Jesosy Mamonjy izay manana ny foibeny eto Akorondrano. Taratasy natao tany Dallas ny 13 Aogositra 1750 arahany sonian'izy mivady. Ny 12 Febroary 2010 no nodimandry ny Révérend Mounir Aziz Daouda ary nambolena eny amin'ny fahasampiangonana Soamanandray Vato. Ankasitrahana feno ianao izay nanaraka an'izao horonan-tsary izay mirakitra ny tantaran'ny fiangonana Jesosy Mamonjy eto Madagasikara izao. Isaorana koa Andriamanitra ny amin'ny fanampinenaina ka nahatotosana izao fanangonana ny tantaran'ny fiangonana tao anatin'ny 80 taona izao ka afaka mampita izany tantaran'ny fiangonana izany amin'ireo taranaka Jesosy Mamonjy any aoriana. Eto dia manonona ny fahasoavan'ny tompo sy ny fiadanana ho an'ny tokantrano rehetra izay mampiatrano an'izao horonan-tsary izao. Tsara ny manamarika fa niezaka izahay
nanangona sy nanao zay nahazahoana ireo ray aman-dren'ny mpiangonana rehetra akangasisana namborana vavolombelona nanatry maso ny lalana no diavin'ny fiangonana ary tsara koa no manamarika fa nezahanay mba ho ireo zay niara-belona sy niara-niriry tamin'ny ray aman-dreny ngiadahoda mivady no nanao ny fitantarana mivantana mba ahamarim-potitra an'ity rakitsara ity. Isaorana koa ireo olona rehetra nandray anjara tamin'ny fanatontosana izao horonan-tsary izao. Nandalo sedra tokoa zay tamin'ny fanatanterahana an'ity horonan-tsary ity, indrindra ny fanangonana ireo tantara tamin'ireo akangasisana namborana sy tapaporoana sisa tsy may zay ny tetezanay amin'ny rahalahy faritra samihafa teto Madagasikara. Eny hatrany ampitan-dranomasina aza dia nampiasana an'ireo teknôlôjia avolenta mba ahafahana mitrandraka ny tantara amin'ireo olona samihafa. Koa dia tolorana fankasitrahana feno ilay Andriamanitra zay manakare-pahasoavana ane anome ny fahasoavany tsy lany lanina ho an'ny tsirairay sy ny sambatan'olona zay nataon'Andriamanitra fitaovana amin'ny fanatanterahana an'izao horonan-tsary izao.